Eny ary tompoko lasy tompoko vavy miarabantsika rehetra amin'izao talata fahavalo amby roapolo ny volana novambra telo amby roapolo sy roa arivo izao dia ampifaliana ampitiavana indray no androsoana isan-tokantrano fandarana angaredona mandray ny hafainganam-pandeha zay nahafantarantsika azy hatramin'izay ary fidira manandray be sy ratolo-janahary henikaja rakoto manantso faniry razafy manantany miaraba antsika rehetra miarabanao zoko be faniry Makasetraka henikaja rakoto manantso miaraba ny ary fidira manandray be ary ny zandrila maleo malasana ary mpiaraka amintsika ao anatin'ity fandaran'ity iray vatsy iray aina sy ratolo-janahary isika menakavy izay manaraka ny fandara naiza naiza misy antsika dia arabaina tsarakaraiky isika isan-tokantrano izay mandray izao fandarana izao isika any amin'ny birao isika any amin'ireo toerana maro samihafa ahafahana manao totosa ny asa sy ireo andraikitra tandrify ny tsirairay eny hatramin'ireo adidy tandrify ny tsirairay kanefa dia manaraka izany fandarana angaredony izany ho anareo eto toerana izay marobe dia marobe mihitsy no miantso manontany mandefa afatra ary ivotoeran'ny adihevitra any amin'ny sehatra samihafa ny amin'ny fahazonany vaovao ny amin'ny hoe aiza sy aiza ny fandarana angaredona satria liana ahazo vaovao isika menakavy eto toerana indrindra ho anareo ny mpitandranomasina any dia toloranay efatra amin'ny rahalahy miaraka ny namana ny teknisiana ao ambadika ao izay ny namantsika fahalira mananarivo ry onja sy ny ekipa teknika rehetra miaraka amin'ireo mpanao gazety sy teknisiana mpianadrara no miara-mapita ny fandarantsika amin'ity maraina ny talata fahavalo amby roapolo ny volana novambra telo amby roapolo sy roa arivo ity betsaka ianareo no nantany ny taorina ny zoma satria zoma moa zany zahay dia mbola nitafa tamintsika nanao fandarana tao anatina minitra vitsy ny fandarantsika angaredona noho ny antony fandaminana zany rehetrarehetra izany dia mba nakainy zahay omaly kanefa taorinany ny zoma iny ny weekend zany hoe ny faran'ny herinandro ny toy omaly alatsinainy dia nanontany isika ny amin'ny toy ny fandarana misy ve sa tsy misy inona ny antony fa aiza ianareo sy ny sisa dia everinay fa mba olombelona ihany zay ary tahaka olombelona rehetra mba manananjo hotsaboana mananjo mba hiato kely eo anatrehany zay mety ritma be nandritry ny volana vitsivitsy na herinandro maromaro nanomboantsika ity fandarana ity ary mananjo isaitsaina sy hamatatra ny zava-misy ary dia zany fanananjo izany dia atao amin'ireo fanatonana an'ireo olo mavety samihafa ary fandinihana ny raharam-pirenena amin'ny akapobe mihitsy dia ny fanatonana ho isika mba hahazoana reo karazam-bavao maro samihafa satria moa zany raha ohatra ka ahafantoka amin'ny fandarana angaredona tsy miala amin'ny antenina ny fotoananay dia tsy manana fotoana hifanatonana amin'ireo sokajin'olona maro samihafa zany tena hamatatra ny fizotron'ny raharaha satria isika dia nalala fa misy lafinjavatra ny ova taoriana ny fahaenina ambin'ny folo ny volana novambra dikan'izay zany tsy lay ritma talohany ny fahaenina ambin'ny folo ny volana novambra no ritma zay tatioariana ny fahaenina ambin'ny folo ny volana novambra ilay fanasokajina ny toedraraha politika misy eto amin'ny firenena dia misy fiovany tatioariana ny fahaenina ambin'ny folo ny volana novambra fa tsy mitovy tsony ny teo alohany fahaenina ny volana novambra ary ny mety ho fomba hanatanterahana ny fandarana dia hifanaraka sy mifaindraindraika amin'izany avokoa zany dia izany rehetrarehetrany zany tsy maintsy nanaovana fandinihana lalina nanaovana ihany koa fifampiresahana tamin'ireo everina zany fa heriveli-pirenena everina ihany koa zany fa reo mety ahazona ny fitrandraham-bavao maro samihafa eny amin'ny sehatreny satria ny ahafahantsika mitondra izay soany ty Madagasikara ity no tanjontsika zany de marobe zany izay fikaroham-bavao fanatsarana ny fandarana sy izay mety ho zavatra atolotra amintsika dia tsy maintsy nokarohana sy namboarina avokoa zany akoatra no isika ny amin'ny hoe mba mananjo mba akaina kely mananjo zany ao anatin'izay tena fitsaboana satria nisesina rary izay efatra amin'ny rahalahy zany dia tamin'ny zoma moa zany tena kahotateraka ny namana sy ratolo-janahary efa miverina amin'ny tanjana izy nanomboka omaly
dia tao anatin'le fotoana nakany kely zany a mbola nandamindamina kely tahaka izany ny tenako na enkajaa izoko biarifidy mbola somary karakaraina tsara hatramin'ny omaly ary mbola nisy izay fanatonana mpitsabo izay nahafana zany mikarakara satria ny fitambatambarana aretina ihany ko miampy faharerahana dia tena manahirana zany dia tsy maintsy atao tsara ao anatin'le hoe tena fahamailona fitandremana zany zay no antono isika dia isaorany ianareo satria fantatray de fantatray fa lina ny ahafantatra vaovao isika ary ity angaredona ity a dia azotsika ny vaovao rehetra indrindra isika zay any amin'ny faritra lavitra any de misy miteny zay nge tia ambohitoka zay atia besalampy zay atia ambato mainty any amin'ny faritry melaka zany resahako zany izay atia sandrakatsy any mananary zany resahako zany a faritra lavitra be ny teneninareo mampikoa ny aza moa ny antso mihitsy ny amin'ny hoe tena tsy mara-baovao mihitsy nyzay rehefa tsy mandeha fandarana angaredona dia fantatray zany fa tena limba avao isika ary fantatray ihany ko ny fitiavantsika hanarina sy hitondra soa anty Madagasikara ity ka efa fandraisana anjara lehibe ny dodina ao ambadiky ny lamosinay ny amin'ny hoe mitenena miverena ary zarao ho fantatry ny besony maro ny vaovao manoloana ny fiainan'ny firenena dia ataonay zany ao anatin'izay hoe fahamendrehany fitiavana ho antsika rehetra zay efa nametraka fitokisana taminay izany mialohany ny anomezako ny fitenenana ho an'ny ankaja Rakotomanantsoa sy Siratolo-Janahary dia tsara ihany no mitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviany Berija Ravelomanantsoa zay nilaozanjanaka tamin'ny faran'ny herinandro iny ary izy moa zany rehefa niara-netana ny rehetra nanao fangatahana indrindra ny reniny dia afaka nanatrika ny farafananana ny zanany lahy izy ary afaka nandevina ihany ko zany zanany lahy zany mitondra isika eto fandarina angaredona ny teny fampiononana ho an'ny Berija Ravelomanantsoa sy ny fianakaviany nandao ny zanany zany etona ihany ko ankaja Rakotomanantsoa Siratolo-Janahary ary Fidira Manandray be no hitondrahantsika ny fankaherezana tanteraka satria fantatsika mihitsy ny zava-misy amin'izao fotoana zao any amin'ny distrika amin'ny Vondrozo isika moa zany miezaka ny ahazo ny vaovao andreo namana ny Vondrozo satria dia mafy be mihitsy ny tsy fandripahalemana enkaja sy Siratolo-Janahary any Vondrozo satria tena von'olona miampy fanapahan-doha ary amintsika zay miteny dia olona efatra no notapahina ny lohany dia fantatra zany fa lohan'olona telo no tsy hita very ray zany hita ihany lohan-jaza zay manodidina any amin'ny taona anoany grave zany ary ny zavatra anseho rehetra moa teto Madagasikara nandritran'izay 5 taona izay ny fanapahan-doha ny fangalarana voamaso ny alatra zazavarira ny fanapahana filahina zavatra efa nitranga daholo zany tao anatin'izay fitondram-panjakana 5 taona izay fa vao manomboka andray izy ty amin'ny fomba sy amin'ny endriny hafahafa dia fanapahan-doha ary ao anatina district zay misy herinandro vitsy monja dia misy tsy latsaky ny efatra no fanapahan-doha dia atao inony zany zay zavatra tsy nahazatra ary zavatra tsy niaina amin'ny malagasy teo amin'ny toerana zay misy azy kanefa de zany no mitranga amin'izao fotoana izao ho resahany zany rehefa avy eo satria mahakasika ny fiainana ara-tsosialy vahoaka fa miondrika de miondrika ary tsy ho adinoina ivelively ny mitondra ny teny fampiononana ihany ko ho an'ny fianakaviany ny toboko vavy Marety Andrianjaka fantatry ny rehetra amin'le chef Marety nitondra avo ny voninahitry ny tontolony ny hay ara-tsakafo teto Madagasikara zany ary tany ivelany ihany ko ary rehefa misy andreo tompona ndraikitra vahiny manakaja lehibe mitsidika Madagasikara dia anisany voantso matetika teo anatrehan'zany fahaiza manao manolotra ny sakafo sy ny hay sakafo hay fiana sakafo malagasy zany zany rem-pianakaviana ary anisany tena nikoizana napita fahaizana ho an'ny zanaka malagasy ny vady moa zay fa lasa ny aloha lalana azy dia fantatry ny rehetra teo amin'ny tontolo ny zavakanto satria rehefa tonga ny fety ny fahaleovan-tena dia anisany vety ny hira zay
matanjaka de matanjaka ao anatin'ny fitiava-tanindrazana ny Madagasikara tanindrazana izy Zanahary eo ary mato Lucie Andrianjaka zay efa anisan'ireo lasa melo lalana zany. Zay amin'ny akapobeany zava-misy fa efa ao ihany koa namana Iarifidy miezaka ny manainga ny tongony ho aty amintsika satria zay daholo le hoe ny fiaraha-metana ny zava-dehibe tsy misy ny angaredona raha tsy eo ianareo mpanatrika ary fa lehibe ho anay ihany koa izahay efa da no miatrika antsika anatin'izany satria ny firaisan-kina ahafahana manao totosan'izany fandaran'izany de verinay fa fikaroana fahombiazana ihany koa ho an'ny tombontsoa ho an'ny firenena enikajarakotomanatsoa. Tao anatin'izay 5-10 minitra mahery nentin'ny mpanao gazety Faniko Razafy-Manantany zay de mijery ny réaction samihafa avy amintsika mpijery zay avy amina fampitserasera isan-karazany dia anterina ny fankasitrahana sy ny fisaorana antsika satria tena miazakazaka be ary misaotra amin'ilay atao hoe fampitana miafatra samihafa amin'ny namana isan-karazany eran-tany mihitsy satria dia miazakazaka mandroy an'ny fandarana angaredona daholo ianareo atao anatin'izay 10 minitra zay fotsiny miakatra ambony de ambony zany manaraka ny fandarantsika. Miarabanao sy Ratolo Janary. Ya miaraba zoky Faniko Razafy-Manantany zoky ajaina Enikajarakotomanatsoa ary zoky be Arifidy Ramanandray be zay tsy nahatsindritsy tany atrany tany fa de tonga aty ihany na tsy salama azy de miaraba atsika rehetra zay manaraka ny fandarana angaredona efa disoainareo loatra moa ny antom-pisina eto efa napahatsivina teo ihany koa zay tolorana fisaorana ny firaritso zay natolotrareo nandritra ny andro vitsivitsy tsy nahateto ny tenako fa tena enjany ary mbola sy tena tomomba anazy moa le fahasalamana fa miezaka mitondra ny anjara biriky sy ny anjara didy satria araky le teny malagasy zay hoe aza matory manana didy fa ndraola tsay masoandro maty aza mandromandro manana arety de fa misy koa ny aretina tsy afaka mandromandry ianao ary ny aretina misy am'izao fotoana zao le arabatana ho an'ny tena iny eo ihany fa misy aretina mbola goavana mihoatra n'izay satria iana am'izao fotoana zao de ny fiainam-pirenena marary Madagasikara ary milaza miara-mahitsika zao fa marary Madagasikara ary ataon'ny olona resaka sika tondrony olona molitra tsika manoloana zavatra misy zava-mitranga eto Madagasikara ka zay ny mbola antony ijoroana eto kely sy bidika ny antom-pisinay raha mita amin'ny asin'ny Madagasikara izay edivany tolona tsinona samy manana ny endrim-pitolomany sy ny endrim-panehoam-pitiavany ty Madagasikara ty fa izahay no eto le teneny anareo zany tsy nakeny akianja maninona tsy nakeny akianja de izay zany ve de itenera maninona anareo tsy makeny akianja ndray zany zao fa zay efa eto ka zay le tsy njara andraikitra eo amin'ny fiainam-piarahamonina izahay na tsy tena kianja azy ary na tsy eny akianja zao de mbola eto mijoro ihany nisy be dehibe anareo no menomenona tamin'ny Zoma raha mbola afatra tsy nisy ohatran' zany fa ahoana fa misy inona de efa nisy ampanazavana moa teo mahakasika zay misy ny fandamina indrindran-damina tsy ho atao anaty angaredina eto foana akory retinareo fa raha tsika mahita fa na ny collectif de candidat ohatra misy fotoana tamin'ny fotoana nisy nietsika fotsy maka andro ifampidiniana maka andro ifampiresahana sy kananevitra avy amin'ny vondrokery maro isan-karazany de ohatran'izay ihany koa ny eto amin'ny angaredina izay efatra amin'ny raha lahy de mijery sy mikasaka hatrany ny mahasoa an'ity fandaharana ity mba ho fampitana zavatra miabo any aminareo ampanaraka ny fandaharana ary angamba izany no natsapanareo an'le fahabangana vao tsy nisy ny angaredina hoe tena ohatry ny banga ny fiainanay ohatry ny tena hafahafa zany tsisy angaredina anatiny ray andro zany de eto moa isika oetiny Enikajarakotomanatsoa tsy priany zany rehetra zany fanazavana mba ifamarafara tsika ao anatin'izy koa fa misy mantsy mieritreritra hoe tsy te hanao fotsiny zahay na tsy fitiavanay anareo no mahatonga anay manao an'lay tsy manao an'lay fandara tsy zany ary be dehibe ny manontany hoe inona akoatran'le olona lino ao anatin'le angaredina satria fampahalalam-baovao feno no entina atao anatin'ity angaredina ity misy ny satria misy fampitam-baovao misy famakafakana misy filazana ny zava-misy amin'ny fotoana hitenenana eto ka tsy hafozanareo an'le fandarana fa misy moa ny manontany izay tsy maninona fa hoentiny eto ihany hoe fa inona moa zany mbola ataon'io angaredina io fa maninona raha mijanona am'izay efa tsisy tsony ny etsika ny collectif efa tsisy tsony ny etsika fotsy de inona ny mbola ataonareo eo
tena marina de misaotra amin'ilay fanamariana fa ny mahavaly azy a de ny olona izay manaraka le angaretina ho an'zay mahatsapa aloha zany de efa afaka mamaly hoe ilaina le angaretina satria misy vaovao azo ratovinao matsaka vaovao za ay aho ary misy fampahatongavatsaina ny olo-pirenena manoloana ny zavatra misy eto Madagasikara mba elana amin'ny fanarotsaronana ny marina misy eto amin'ny firenena ka mahatonga ny besony maro valalanina ary very fanato mbola velona to voalala voatango hoe aiza moa zany misy ny fahamarinana am'izao fa misy ihany koa ngemy manao fandarana mitovitovy amin'ny angaredony e ary mianao angaredony izy ireo mba ahafahana miresaka ka tsy ampalahelo ve na zany fotsiny zay hoe na le olona aza hitady zavatra ho tenena satria tsy misy ny angaredona de ny zotra-kevitra entina atao anatin'ny angaredona de fanampiana ny olo-pirenena amin'izay fahamarinana zay tsy mijoro afa-tsy ny amin'ny fahamarinana netina eto ary iza ay mbola tsy niteny teto zavatra tsy voapirofo raha zay niteny zavatra tsy voapirofo teto amin'ity fandarana tya efa zavatra hafa angamba ny toyany ary naseho anay foana naverimberiny any kajarakoto manatso teto nandritra ny herinandro maromaro ny hoe ny déontologie sy ny etika amina amin'ny asa fanaovan-gazety saripady satria mamono olona tompoko ny filazana zavatra lainga ary misy fiatraikany ratsy any amin'ny fitondran-tena ny isam-batan'olona ny olo-pirenena ny filazana azy zavatra tsy araka ny tokony ho izy tsy marina rariny raha toka sary-piaro amin'ny fandarana angaretina ny besony maro ao anatin'ny taria na ny commentaire ao amin'ny fandefasana nyvatana nyity angaretina ity makasitraka an'ireny olona reny ihany koa amin'ny fanohanana satria zava-dehibe zany ary efa betsaka no mijoro vavolombelona mahatsapa satria tsy ho vitana isan'andro ny anazava ety zao angety angaretina ty le retsy de misaotra an'ireny olona reny a amin'ny fanazavana ny sainy mihafa zay mieritreritra fa mpampiadony zahay mpiantsony zahay tsy mbola ny voy fampiadina ny angaretina tompoko hatramin'ny siny fa mbola ny antso fampiresahana azy tsy nisy fiandanina teto fa nyteny hoe mifampiresaha tadiavo ny vahaolana ho any Madagasikara ny resaka ny taranaka ny resaka fa tsy enikajarakoto manatso tsy hiary fidira manandray be tsy hifanirira zafy manantany tsy hisira tolo-janary zany ny resaka ito amin'ny angaretina fa ny resaka ato anatin'ny angaretina de ho an'ny firenena mihoatra lavitra noho ny fitiavan-tenany zay atokony olombitsy mieritreritra fa anararoatra ny tsy fahalalany malagasy ary zay mihitsy ny makarary ainany sasany hoe inona ny mbola anaovana le angaretina avy elo ny malagasy tsy alalan'inina eo ihany de izay no amerenanay a ny asiny atao hoe olo-pirenena ato anatin'ny angaretina ny olo-pirenena amin'ny izy tenany amin'ny maha izy azy mba tsy hisy fanambakana ny ambadibadika any aronany amina zavatra hafa ny fisainany avilivily ny fironan-keviny ary misy mihitsy moa no mahavita mandatsa ny olona mitazona ny fahamarinana am'izao fotoana zao io ny anareo io nanakory zao iza no ahazo tombony amin'ny faharendrea Madagasikara tsisy mahazo tombony am'izany sika ka izay mihitsy no mahatonga le hoe ny fandarana angaredona de mbola mijoro atrano raha toka mbola misy ny fanohitoinana ny fiandrena-pirenena ka mahavery asina Madagasikara zay lazana de ny isam-batan'olona eto amin'ny firenena na ny tsy mitovy hevitra aminay azy de ajainay ary misy an'izay fampahatongavatsaina zay mba tsy hisin'lay hoe fahaverezakasy fa le fahaverezakasy na matsy misy safidy roa na ianao nanara le hasina mahaenao anao na very noho ny antony tsy niakina taminao le izy fa nisy naka teo ampelantananao ny hasina mahamalakasy anao sy ny hasina maha olombelona anao izay mandrafitra ny hasy-pirenena sy ny hasiny Madagasikara zany zavatra zany no antom-pisina ato anatin'ny angaredona ka tsy amelanay raha tsy tafapetraka tsy ho anay tompoko raha ny sitraponay de mba mahakaina rehefa tonga amin'ny fotoana raha tahaka an'izao hoe aloha mba mahakaina voasampany angamba indroa no tsy nisy ny alatsinainy hatramin'ny isy ny fandarana angaredona ary indroa no tsy nisy ny sabotsy hatramin'ny isy fandarana angaredona fa nisy foana fandarana hatramin'izay de fanamby moa no ataonay efatra amin'ny rahalahy makasika ny fanatsarana fa matoa misy ny zava-mitranga tahaka an'ireny a de entina manatsara satria io tahaka ny lamba ihany io angaredina tahaka ny lamba ihany ka vao izy rehare madio voninahitra dota adidy
ary rasandrika misy nyrovotra de anjara ndraikitra iny no manarina n'zany hoe ty zavatra ty hita fa tsy araka ny tokony ho izy ny zavatra miseho eny anatina fiarahamonina eny andao ahoana ny fomba hitondrana zany anaty angaretina satria raha ny fanomboany ny resaka angaretina de nainga tamina zavatra kely fa ny an'ny sandraka amina lafy maro ny angaretina ka mahatonga ny olo-pirenena mahatsapa am'izao hoe banga ny fiainanay rehefa tsy misy angaretina izay moa zany ny zavatra hitako tao anatina fiarahamonina rehefa nandritra n'izay fotoana satria niezaka ihany miaino ny fiarahamonina inona ny zavatra tsapan'izy ireo nisy fotoana manokana mba nafahana fampiresaka taminareo natao amin'ny pejy na tany amin'ny compte manokana na tamin'ny telefônina hoe inona ihany koa no mba etaetanareo mahakasika an'lay angaretina de tonga eto izahay mitondra ny tamberikevitra avy aminareo hoe reto ny fanatsarana everinareo satria izahay akory de tsy hoe miteny fotsiny ihany eto fa mandray ihany koa ny hevitra sy ny fanatsarana zay everinareo fa mahatsara ny ty fandarana angaretina ty zay moa zany ny fanombohana ny zava-misy atao anatin'ny angaretina fa eo ihany koa ny fampahatongavatsaina sy ny famerenana n'lay antom-pisina amin'ny fiainana andavanandro ny isam-bataro satria misy ny olona tsy mahatsapa ny tsy mahafantatra ny zavatra misy eto amin'ny firenena raha sy ty angaretina io noho ny fisandrahaka ilay izay sorana nyreo fantsoserasera rehetra mandefa ny ty angaretina itya miparitaka kokoa zany le izy ary ifaninana ny olona hafa mihitsy azany ny hoe mba hanao angaretina ihany ko mitovy amin'ny angaretina ka zavatra tsara zany e ny fisina zavatra tahakany zany a de riarianay aloha hoe ay misy miaino sika ary misy makatahaka ho an'ny tsaratsara kokoa hatrany de fanambo no ataonay a ho an'ny fanatsarana hatrany ny fandarana zoky mikaja rakotomanatsono mandrindra tsy mbola miova zany rafitra zany mbola izy no hitondra ny fandrindrana ny eto amin'ny latabatra eto a amin'ny mahakasika ny fandaminana ny pitsopitsony izahay moa zany de eo am'le hoe mananjandry afaka olaniraka de zay le mba hirakiraka mandeha rehetrarehetra fa meny daholo tsika sy ratolo-janahary satria tsisy azo bangana tsisy azo esorina tsy misy azo avana ny atao hoe noyau na ny tongotra efatra mitazona n'zany fandarana angaredony zany hatrany ampanombohana dia manantitra ny fiarabana ary makasitraka ny siratolo-janahary sy fanindra zafy manatany mitondra n'izay pitsopitsony samihafa zay tsy azo avela am'izao madagasikara tsy azo avela fotsiny ataotsika hoe amina toerana anankiray zay manahirana tsy isina fekevitra mazava tsy ahitana tarabaolana mazava tsy avela am'izao ny firenena tsy azo avela am'izao ny firenena fa nazavain'ny rahalahy teo ny amin'ny hoe tsy maintsy fiteniny hoe monsieur resource o ny teny vahinina hoe tena makahery kely mitsabo tena kely mandamindamina manatona ny olobe samihafa miady hevitra miady varotra ny amin'ny ataotsika hoe fomba isan-karazany anomezana lanja misimisy kokoa ny fandarana angaretina sy ny sisa dia niato kely fa zay le nambarako tany ampanomboana teo hoe mandray ny afainganam-pandeniny nafataratsika azy ny fandarana notsipihan'ny fanira zafa manatany sy ratolo-janahary teo ny amin'ny hoe fiovana samihafa teto amin'ny firenena zany teo amin'ny ataotsika hoe paysage politika raha ohatra ka zay ny fomba tsotra indrindra ilazantsika azy a zay nitranga zany taorina ny fahina ambin'ny folo ny volana novambra lasa teo dia ireny hitatsika ireny ny zavatra niseho teto amin'ny firenena moa zany fa dia natao ihany le fifidianana de ireny nivoaka ireny ihany ko ny ilay vokatra ilay fifidianana avy amin'ny seny de tsy nahagaga ny rehetra ny ady hevitra samihafa nitranga manodidina any zany ny fomba ny karakarana any zany nyvokatra nypotra taorinany zany zay nanamarina ny ataotsika hoe ady hevitra efa natao teto nanamarina ny aya izay efa nentina teto ary indrindraindrindra manamarina ny antony izay nijoroany reo teo anivo ny collectif de candidat na ahitana candidat iraiky ambin'ny folo zany dia mazava ho azy ny fivoarany vaovao dia tsy maintsy ho resantsika eo ary tsy maintsy hoentina amitsika amin'ny antsipreny inona moa zany miova ho anatin'izany rehetrarehetra izany amin'n'ilay endriky ilay atao hoe fitakina nisy voambolana anankiray teo nampiasain'ny siratolo-janahary le hoe aiza no misy ny fahamarinana am'izao fotaona zao aiza ilay fahamarinana eto amin'ny tany sy ny firenena zany amitsika am'teny zao de rehefa miaino olo-pirenena ianao de be deaibe ny very fanambola velona ny aminao izy de ahoana moa de ahoana ihany izy ty ezy raha mahita ny alatra raha mahita ny
fanodikotinana ny fividianana vato sy ny sisa fa reny ny fividianana de zay tsy nandeha ny fidy mihitsy satria efa fantatray fa ireny ny zava-misy de tena sahirantsika zany rehefa maheniny amin'ny hoe be de be ny lasa miravoravo tanana ilay malagasy samy malagasy no ilay fomba mampanao politika no ilay pratika zany izay entin'ny mpanao politika de be ihany ko ny ataotsika hoe tsy maintsy resahana din'zao satria misy zava-doza ahina tena iatraika mafy amin'ny firenena amin'ny lafin'ny toekarena amin'ny lafin'ny fiarahamonina amin'ny lafin'ny sosialy raha ohatra zany tsika ka tsy mahavita tena mametraka tsara ny amin'ny hoe ny olana rehetra eto amin'ny firenena dia tonga any anatona vanim-potoantsika am'izao fotoan'izao ary mbola tazominay ny resaka ety etoneviny angaredona any amin'ny hoe tsy maintsy atrehany ty kiondalana ity satria ity kiondalana am'izao fotoan'izao tya no any ahafahana tena hoe no everina fa farany tena ahafahana manova zany ny lalan'ny zorana ny fomba mampanao zay namodika ny firenena hatram'izay ka hatram'izao de miantra antsika manoloana izany rehetrarehetra zany raha miresaka fividianantsika ohatra ny vaovao faraparany dia ny ataotsika hoe fijoroana fitoizany fijoroan'ireo ray aman-dreny zay nilazany amin'ny hoe zahay dia iroso amin'ny fanelanelana anatrany zany a mba hahafahana mijery izay fomba andaminana ny firenena de raha mato kristina razanamaso miaraka amin'ny ffkm reo ray aman-dreny samihafa ohatra de reny amin'ny hoe mety misy fionana iverenana ionana indray amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny zavanitranga raha teo tamin'ny faraparan'iny herinandro iny izay tena vo maika nametraka ho amin'ny toerany ny lanjany zany kristina razanamaso filohany anteny miram-pirenena zany a eo amin'ny toerany ny atao hoe malagasy ray aman-dreny eketeny na eto toerana na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izany dia ho fakafakaitsika ihany ko ny antsiprian'izay satria fantatra ny amin'ny hoe tena sarom-piaro amin'ny fiarovana n'zany ray aman-dreny kristina razanamaso zany na ireo hery politika samihafa eto toerana manoloana ilay fijoroan'ilay ray aman-dreny ikaratsahana ny vahaolona eto amin'ny firenena na ny fianakaviam-be iraisam-pirenena izay mahafantatra tsara ny amin'ny hoe izy no hoan'ny filohana androm-panjakana mitarika androm-panjakana ary olom-ba fidim-bahoaka izay sady ao anatin'ny ara-dalàna no ao anatin'ny ara-drariny tsy adikevitra am'izao fotoan'izao dia mandeha zany ny vaovao samihafa ny amin'ny hoe mbola mandeha ny fijoroany zany rahamato kristina razanamaso filohana anteny miram-pirenena zany a amin'ny fikatsaham-baolana de ny fanambarana samihafa moa reny amin'ny hoe misy ny miainga ataon'reo ray aman-dreny ara-piarahamonina samihafa avy amin'ny lafo valonosy andrasantsika zany a amin'ty androany ty fa miresaka fividianana ihany koa tsika dia ilay fanazavana nentin'ny kandida laharana fahatelo ambin'ny folo sy tendrandrena solony haiko tamin'ny faran'iny herinandro iny ny sabotsy teo izay fotoana izay sady ny voan'ny voaka-pividianana vonjy maika navoakan'ny aseny ihany ko de isan'ny vaovao satria dia tahaka izay nitranga tany amin'ny taona roso roa arivo teo amin'ny tantara politika ny madagasikara efa entsika zany noho ny fisininy atao hoe tranga manahirana tsy fampatokisana zay fanambarantsika hatrany ampanambohan'ty fandarany ty ny amin'ny hoe fividianana tsy fampatokisana mihitsy ene terena anaovana tery vaimanta ity atao ty dia nivoaka tokoa ny porofo samihafa zany nentiny teo anivon'ny prositeny nilazana izy ireo ny amin'ny hoe nisy confrontation zay ny azahana nataony zoma ny sabotsy maraina teny amseny ary ny zato isanjaton'ireo fitanana antsoratra na procès verbal izay nentina nampitahainy iny zany lay procès verbal original zany a niainga aveny amin'ny birao fandatsaham-bato samihafa sy ny tonga teny anivony seny ny zato isanjaton'ireo izay nentina dia tsy nisy nitovy daholo ozy ny anivon'ny prositeny zany profo ampelantanan'izy ireo nitanjaky ny ty candidat ty nefa dia nasehoany tamin'ny fananana délégué tamin'ny birao fandatsaham-bato hatrany amin'ny valopolo isanjato amin'ireo fito arivo sy roa alina manerana ny nosa zany zany rehetrarehetra zany de mbola tafiditra ao anatin'no didiny fividianana daholo am'izao fotoan'izao ankilan'izay moa ny sotasota samihafa momba ny resaka helicoptera ny sotasota samihafa amin'ny resaka fanagiazana an'izao maketsy makero sy ny sisa mahazo an'ity candidat izay raha ny vokatra vonjy maika navoaka ny seny de tafiditra ao anatiny atao hoe laharana faharoa zany a tamin'ny sabotsy teo ty tena raharaha ataotsika mihitsy hoe asoivra zany ihany koa zay lafiny zay fa ankilany eo anivon'ny collectif de candidat dia mametraka mihitsy ny amin'ny hoe everina ho toyny tsy misy iny fividianana zay natao iny mbola vaovao ihany koa zany manodidina ny fividianana na ireo nandray anjara ny faninana tao anaty fividianana zany dia nanapirofo ny antom-pijeroan'le 11 candidat tany am-piandohana
fa ireo di kandida ihany koa zay tsy niatrika an'ilay fifidianana de mitondra ny heverina izy ireo fa zava-misy samihafa nanomeny profo isan-karazany teo hoan'ny teo anivon'ny prosy teny ary indrindraindrindra mijoro am'izao fotoana izao maromaro ireo kandida ny nanao faneho-kevitra andriamatoa ajo andray ny anarivelo andriamatoa rabelandry andriamatoa marika ravalomanana herina jaonary mampianina Jean-Jacques Ratsetson sy ny sisa tahina Razafinjoelina Roland Ratsiraka sy ny maro hafa samy naneho faneho-kevitra zay hojerentsika daholo moa ao anatin'izay zany fa dia rehefa naneho hevitra voalohany izy ireo taorinan'ny fifidianana de nitoy izao ny aminy hoe mitodika any amin'ny vahoaka malagasy ny fanohizana ny fitakiana samihafa sy ny tolona izay mifototra ao anatin'ilay ataotsika hoe fampanjakana ny fahamarinana sy fanovana ny fototry ny fahalovana mahatonga ny fahavoazany Madagasikara eto amin'ny firenena de ankilan'izay ihany koa manoloana an'izany nefa mitodika any amin'ireo nambarantsika teo ireo kandida niatrika fifidianana sy voakasiky ny fifidianana ny fitondrana ny ataotsika hoe ady manoloana ny fitakiana ny fahamarinana amin'ny lafiny rehetra manoloana n'izany resaka raharaha-pifidianana zany de tsy azo boriborina fotsiny ty raharaha ty ny amin'ny hoe vitany fifidianana de mandresanareo hoe vitany fifidianana de resanareo hoe tsy zany satria fireneny ty resaky ty tsy azo atao valo-boraingina izy ty na atao valo-boribory fa tsy maintsy jerena ny amin'ny hoe de ahoana ny fitonina de ahoana ny fifanomezam-boninahitry ny samy malagasy ny fifampenoana eo amin'ny maronisa sy ny vitsy an'izy ny hoendriky ny fanarahan-dalàna ny hotarazo ifandovana amin'ny fanaovana politika zany rehetrarehetra zany a tsy maintsy apetrakitsika zany a ho ady hevitra eto amin'ny firenena zany am'izao fotoana zao de manahirana be ny zava-mitranga raha angina fotsiny za eto anivon'ny angaredina raha angina fotsiny ny olo-pirenena ka tsy apetrakitsika am'izay tena tokony isy azy ny karazam-baovao samihafa eto amin'ny firenena io zao androany na mana teknisianynao moa zany fa nalefatsika any le vaovao navoaka ny gazetiko omaly androany maray nanarahany iny am'le hoe misy colonel roa nalefa NCFA na mana teknisianina raha mba efa azotsika tonga de efa mba aseho fanongana-panjakana sy atao hoe fitaritana miaramila ikomy nalefasan'izy ireo a vonjomaika aho tazominy any fonjabe NCFA raha ty vaovao navoaka ny gazety ty colonel roa avy amin'ny tafika malagasy iaka raha fampanoavana androany maraina omaly ty vaovao ty izy ireo de ireo zany ny chef d'inculpation fa ity vaovao ty efa nyresahatsika teto na tsipitsika dia nisy vaovao niaingy avy any avy amin'ny seraseran'ny tany filaminana sy ny sisa ny laza fa tsy misy an'izany miaramila enona atao fanady adiny zany de eo zany le mahatonga atsika mametraka miverina am'le fanotanindry faniry sy site eo any amin'ny hoe aiza zany le fahamarinany lasa sarotra be miresaka fahamarinana satria tena misy zany ilay fianona manamboninahitra sy mpitandro filaminana tany ambadika tany kanefa de noresahana fotsiny tam'ireny hoe tsy misy zany voarana ny lalàna fanelezana vaovao diso sy ny sisa de mivoaka ihany rehefa nikaroka ny vaovao ny teo anivon'ny gazetiko mpanao gazety namana mahazo loharano vaovao samihafa manamarina an'izany amin'ny hoe tena nisy le izy zany de eo zany very ihany ny mpanao ny olo-pirenena ny amin'ny hoe de ahoana ny marina ahoana ny diso ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa lasa ohatrany fanoroitana ny vaovao marina sy ny vaovao diso de rehefa iza no milaza hoe marina de marina rehefa iza no milazany hoe diso de diso iny ary rehefa iza de voaraona ny amin'ny hoe mahavoasazy ny milaza tsao de rehefa iza no mandiso vaovao izay marina de hoe azo jerena fotsiny am'izao zany avela fotsiny am'izao zany a de zany rehetrarehetra zany ilay rehefa nifampidinika zay ny amin'ny hoe tsy maintsy mijoro ny eto anivon'ny fandaharana angaredona satria raha ohatra zany ka vaovao manodidina anyzany no hoe misy mandiso kanefa kay tena nisy le izy source officiel avy amin'ny titondram-panjakana avy amin'ny tany filaminana milaza fa diso le izy de ohatrany ahoana zany ny diso sy ny marina momba an'io raharaha-pifidianana io de eo avela am'izao ve zany na de fantatra ao azany amin'ny hoe tena misy zavatra diso sy mivilana be de be amin'ilay raharaha-pifidianana zay natao de eo avela am'izao ve zany ireto ray aman-dreny mpitarika ny eto amin'ny firenena mpanao politika izay nylazany amin'ny hoe noho ny fahalovana noho ny zava-mitranga rera de verinay ho tony tsy misy iny fifidianana iny zany hoe mitoy ny mbola fitakina am'izao fotoana zao fifidianana madio sy mangarara fifidianana isiny ny fifampatokisan'ny rehetra ao anatina fifanantonana fifampiresahana sy
fitakina zany izay keny besama satria na tiana na tsy tiana de mipetraka foana ny hoe 500 sy 5telopolo isanjato 7polo sy telopolo isanjato mifidy sy tsy mifidy tao anaty mipetraka foana ny aya samihafa ateraky ny communiqué moa iny navoakany teo anivon'ny collectif de candidat ny amin'ny hoe chiffre nabotsina ny taux de participation sy ny sisa tsy manovana inona na inona zany am'le fitakina fototra nijoron're candidat raiky 20 ilay fanatanterahana sy fanaovana ary famohana n'le voka-pifidianana atram'izao de hotsika hoe mila resahany zany de nanaprofo an'izany fa ho resahantsika eo ny fanambarana nataony ny teo anivony transparence international ny fanambarana nataony ny teo anivony OIF ny chiffre samy hafa mivoaka momba ny resaka doublon amitsika am'teny zao ao anatin'iny fifidianana iny de ny sary hitatra isan-karazany ho resahantsika eo fa de manahirana ny zava-mitranga fa de ozy zoko fanira zafy manatany zay maly ny tafaresaka ny vory zay niaraka tamin'ny arifidiramandraibe tena ohatra ny lasa vorinazo nadalana fahefana tena mandende fotsiny am'izao ny zava-misy eto amin'ny firenena am'izao fotoana izao satria omaly tamin'ny sabotsy nandeha le vokatra vonjy maiky misy manao arôzy azy any amin'ny ambasady ny frantsa ny ivelany ambasady madagasikara ao Paris efa fety be vokatra vonjy maiky zany ve ny fomba hita tanana an'le firenena de zay rehetrarehetra zay zany tsikidana tena mbola ao anatiny tsara mihitsy am'izao fotoana zao satria na nyterena azy ny fifidianana iny de voaporofo le fifidianana noterena fa fifidianana tsy fampatokisany vahoaka malagasy ary ny mpanaramaso rehetra na ny avetotoerana na ny avianivelany de samy nanipika ny amin'ny hoe tena misongadina no hoe tsy nandraisan'ny rehetra anjara ary tsy niombonana ilay fifidianana zay natao na ireo mpanaramaso irasam-pirenena zay miteny hoe lamina ny fifidianana amin'ny ankapobeny de nanipika fa tsy niombonana ilay fifidianana izay natao zany hoe ao anatin'ny famakafakana zany tsika de mametraka ny fifampisotomana isotomana ny malagasy rehetra ifantoka ny amin'ny hoe ahoana ny ahafahana mametraka fifidianana ahafahana mifampiaino mifampatoky ka tena anana n'le hoe legitimité na maharadrariny azy ny mpitondra izay mivoaka antin'izany fifidianana izany de ny raha ntsika nahalaly nyresaka nampahery ny mpanao politika manina moa ny resahana manokany berija velomanatsoa mpanao politika zany ary mpitaritolona ihany keo amin'ny fitakina samihafa izay natao a fijorony no napiditra azy epotsa makahery azy no novona lehibe zay nahazo azy fa isan'ny atao hoe maro-pandrefesana anankiray makadiry manoloanan'izay everina fa fijorony olo-pirenena manohana izay iarany tsirariny everina izy ireo fa tsirariny ihany keo ny fahatongavany vahoaka ny nosy be elville analinaliny nanotrina ny fianakaviany ny tompoko vavy ny nidony tena makadiry ary tena afatra mafonjy reny na inona ambara na inona lazaina ny amin'ny hoe misy fomba mampanao na tonga ny fahavoazan'izy ireo tsy nahafahany avan'izy ireo tsabo tena araka ny tokony ho izy amy resaka raharahara politika fifanilihana sy ny sisa de nanapa-kevitra ny fianakaviana tsy mila orange de niporofony vahoaka ny amin'ny hoe manotrina ary mijoro izy ireo zany a ao anatin'izany rehetrarehetra izany resaka marety andreanjaka ray aman-dreny be ty teo faniry razafy manatany tsika moa de mifampitaizy eto ary tsy azo di tsy hita zany teo amin'ny asa fanaovan-gazety tena mba ireharehana satria tsy de maro ngamba ny tahaka an'izany ny tenako isan'ny raha ny pito raha kely indrindra mba tafaresaka tamin'ity ray aman-dreny ity fa raha vo miresaka am'izany marety andreanjaka zany ianao zay manantitra ny fampinonana fianakaviany de tsarona n'lay hoe varomena rojomena nandrena-pony merina ha fa hanasongadinany zany ray aman-dreny zany ny mahamalagasy any amy resaka sakafo haina handro varomena rojomena nandrena-pony merina rojomena ny nampoina hoy izy miaraka amy varanga ilay tongotrefatra moa ny filazany azy tam'izany izy no malagasy voalohany zay tena nikirakira ny sakafo ary namerina sy nampafantatra n'le hoe anypitolota am'izany fotoana zany fantatra eny anivony lanonana samy hafa atrany amy vanimpotoana ny fahampanjaka naveriny no resahany zany eo amy sehatra raisa-pirenena
vary rojomena, ny filalovana ny ronono velona, ny tantely velony ray velony reny ao anatin'lay varanga mialy taona osy fanirazafy manantany etsy, ny fahaizana mahandro sy mikarakara ny tongodro isan-karazany, ny akoho gasy, ny voangy menaka nefa tsy loza, voro tsy loza io. Zany lazana izany ray aman-dreny zany Mareta Andrianjaka tena manao homazy kely mihitsy tsika, satria zany a dia nanasongadina an'ireo tombondainy ara-piariana rehetra nananany Madagasikara, izay nambarantsika foana hoe raha itsika nitarika ny tany amin'ny famokarana, nanome lanja ny 80% ny malagasy any amin'ny seha-pamokarana, dia tsy hanan-java-mahory Madagasikara, tsy hanan-java-mahory amin'ny sakafo, tsy hanan-java-mahory amin'ny vokatra ahodina. Fa zany Mareta Andrianjaka zany tompoko de tena nanome lanja voankazo, ny anana, ozy izy rehefa miresaka ny voasary mamy tena tsaroko mihitsy zany rehefa miresaka aminy, miresaka anyreto le sakafo isan-karazany de mardi ny mazava loty, misy karazana marina samihafa zany omeny an'io nahandro gasy io, nahandro gasy de mipetraka aseho eo ambony latabatra, fa io vazaha io vahiny mitonga reo touriste mpizahatany reo rehefa miara misakafo manandrana n'zany sakafo karakarainy zany Mareta Andrianjaka zany, de tena rarakivo mihitsy ay zany ny sakafo malagasy, de mifamatotra zany amin'ny seha-piariana. Fa indrisy fa tsy misy tena miresaka sy mivoy moa zany ny zavatra tahaka an'izany, de apatsa ivontsika izy atao anatin'ny fandaharana angaredona, satria na ny antony ny fandarana angaredona iny koa akoatra ny resaka politika de mitondra antsika ny anaty tena fiatreretana lalina momba ny potentialité na ilay tombondainy samy hafa ananany Madagasikara amin'ny resaka fiarikarena sy ny sisa. Ary reo le mila arovana, ireo lay ataon'ny vahiny tsinitsinina, ataon'ny rafitra politika tsinitsinina, izany fiariny malagasy zany no pitehany mpitady tombotsoa, pitehany mafia. Rehefa miazakazaka ianao manao zay tsy ampandroso ny fambolem-bary fa manafatra vary, de misy olona vitsy anisa ao zany voky amin'ny fanafarany, fa misy maro anisa ao tsy mahavita taona ny famokarany, politika mpanjakany zany. Rehefa miazakazaka ianao any amin'ny hoe toy ny ahoana ny zavatra samihafa atao mba tsy ampiroborobo ny famokarana sy ny fiompiana, dikan'izany misy bizina samihafa ao mandeha, anafatra ny sakafo ambifotsy ve ianao sa amokatra. De tsarona manokana amin'ny firesahana an'izany Mareta Andrianjaka noresahany fanira zafy manantany teo zany nodimandro moa izy, ary fanajana tsy fanomezam-boninahitra azy nanaovantsika an'izany ny amin'ny hoe zava-dehibe izany ny zavatra kely tsarony zany voamaly mivoreo zay de miresaka misy hoe terroir de Limerina, terroir de Limamo, mandeha am'izany mihodina kely ianao de mahafantatra ny amin'ny hoe zany zafy maniry zany sy ny asa soratra, ny asa sikotra, ny fikirakirana ny hazo, mihodina kely ianao dia mahita ny amin'ny hoe ny afovoatany sy ny fambolem-bary, ny tenina any amin'ny faritra Imamo sy ny sisiny. Raha makany avaratry ny nosy ianao mbola mahalala ihany koa ny amin'izany atao hoe tena voly fanondrana sy ny asa tanana malagasy mifamatotra amin'ny zavatra hita eny amin'ny fiarahamonina, any anaty rano, ambonin'ny tany sy ny sisa. Zany le hoe original malagasy tena isika, de misy malagasy mbola mivoy zany, zany rehetrarehetra zany mepotika sy mesimba, antony na mpijoro ny maro rehefa hoe Colisée romane no apetraka etsy anaty rova. Zany rehetrarehetra zany a ilay iverintsika efa mifamatotra amin'ny raha-pirenena, de tsy maintsy hofakafakaitsika fa mazava ho azy ny fametrahana mpitondra ara-dalàna amina fifidianana ara-dalàna, ara-drariny ary manaja ny rehetra ao anatin'ny fenitra voafaritra ny lalàna no ahafahanao mametraka vinam-piarahamonina mitsinjo an'izany raha tsy mangaiky ara-piariana samihafa zany eto amin'ny firenena. Mifamatotra amin'ny politika mpanjakana daholo zany, ajotolona ataona eto amin'ny miara-manonjy zany, ajotolona ataon'ny collectif de candidats zany, ajotolona atrehan'ny vahoaka malagasy maro anisa zany. De jerentsika eo namana teknisianina ilay taham-pahavitriana tamin'ny fandraisana fifidianana filoham-pirenena, ilay taham-pahavitriana taux de participation izay tena entsika mijery mihitsy zany ty sary ty sary jerentsika ty ny amin'ny hoe toy ny ahoana ilay fanalana ny malagasy amin'ny toerana tompona ndraikitra tsy kelikely tamin'ireo raharaha zay nitranga teto Madagasikara. Namana teknisianina ity ny taux de participation tao vaovao ankoly TV ty no navoaka atsika,
tany amin'ny taona 1 fito amby enimpolo isanjato, taona 20 efatra amby 50 isanjato, taona 13 enina amby 70 isanjato raha ntaremarika avokanseny, fa io aza mbola edikevitra am'izao fotoana zao, ny amin'ny hoe tsy marina zany 30 isanjato no izy 5 amby 30 isanjato no izy, fa io tsipika io de atatsika taratra ny amin'ny hoe very ny toy very foana ny fahatokisana vahoaka malagasy ny resaka fikarakarana fifidianana, de tena memidina raha tokony ho acteur zany le vahoaka malagasy de lasa ny safidy spectateur fotsiny, mpitazana fotsiny izy am'ireo fifidianana samihafa ny fandimby, de io fa mijotso le izy. Zao de taratry ny fahavoazan'le firenena, taratry ny fahavoazan'le firenena, de ny zava-nisy teo am'le votoatim-pifidianana nambarantsika teo ny amin'ny hoe tena elany nisy ny fifidianana, fa iny fifidianana farany iny dia tsy mbola nisy ny tahaka izany, lalipaka ilay tsy fifampatokisana mitombona, ary tena hitan'izao tontolo zao, hitan'ny eto toerana trany ivelany ny tsy fanarahan-dalàna samihafa zay nitranga, fa ny any tsy mahitan'izany fa milaza fa mety io de kandida anankiray sy ny eo anivon'ny fitondram-panjakana amintsika amin'ny teny zao, antony tsy maintsy anoizatsika ny fandarana angaredina. Miarabanao Sokobe ary Fidy Ramanandray be. Miala batsika menakavy tsy na de micro fa de lavalava tsinona lay resaky naminay nikaza teo tsy tadidiko tsony hatraminy nande ny numéro sa tsy nande finalement tsy fantako tsony hoe aiza zany ny tena tokony anoboako an'le izy satria voalaza taony tao anatin'ny resaka politika, ny sosialy, tafisa tany amin'ny kulturaly, ny kolotsaina, ny fotom-pisainana mampanao, ny resam-pifidiana zany hoe tena ataotsika hoe inona reny filazany reny fa tena ray manontolo tsy nisy tsy voaresaky ny namana enikaja teo, miaraba ny faniry zay efa tonga nanomboka ny fandarana, ary miarabako ny namana sy izay efa ny alolalana teo, zavatra mbara angambany amintsika menakavy alohan'ny anaovana ny famakafakany, de miarabatsika menakavy, miarabatsika menakavy tafahoana indray eto amin'ity fandarana kapitandroka ity angaredona zany zay le hoe very le filinga tonga de idiratsika angamba ny fotoatin-dresaka voalohany aloha de hoe mandindray zany zao ny angaredona, fantanina mipetsaka fa naninona tsy nisy le angaredona, fa naninona ndray ny misy le angaredona, ary raha misy le angaredona de inona ndray zany zavatra vaovao entin'ilay angaredona, itoy ve ny tolona sa ino no ataon'ny angaredona, any zany le zavatra mitsanga. Fa mialohan'ny idiratsika am'izay de izao ny zavatra tsy maintsy tokony ho jerentsika menakavy, misy zavatra tokony ho fantatsika menakavy zany aloha hoe na tena marina hoe fantatsika menakavy, fa tsy maintsy mila avohitra tsika menakavy ndray ty zavatsay anankiray ty alohan'ny anoboatsika ny resaka. Inona moa zany zavatra zany? Zany zavatra zany de tsotsa fotsiny nambaratsika tao anatin'ity fandaran'ity le retsy, nambaratsika talohan'ity fandaran'ity le retsy, fa io fitondram-panjakana io de fitondram-panjakana écoute ça le bois de Montdo, enoy zany ry azo damosiko, ary no porofony io fitondram-panjakana io izay ataotsika hoe tsy fiainona nizaniza, tsy fanasina considération nizaniza ao anatiny sy tao anatiny ny vanim-potoana nitondrany io fitondram-panjakana io, tsy fanasivana ninona dikany ny vahoaka malagasy, tsy fanasivana dikany ny vahoaka malagasy, tsy fanasivana dikany ny mpanao politika malagasy, ary tsy fanasivana dikany an'izao tontolo zao. Izay no nijoroan'io fitondram-panjakana io, raha ny teniny tenako teto
zany engagé ny tenako personnellement am'zany mialatsiny ako hoe io fitondram-panjakana io a efa nanapa-kevitra fa hoe tsy maintsy mandeha io fifidianana io candidat numéro 3 sy ny ekipa ny tiako tenenina eto de nandeha le fifidianana sa tsy nandeha raha tany am-pianarana antsika menakavy de niarany teny hoe nandeha faharoa nambaratsika teto rehefa nisy ny resaka vazaha sy ny tsy vazaha hoe na vazaha io nininina io raisina ny candidature-n'io a ekeniny ACC io a ekeniny ACC io sa tsy io ekeniny ACC de ozytsika menakavy raha tany amin'ny EPP hoe ekeny fahatelo rehefa nandeha io fifidianana io ka ny teniny ny candidat larina fahatelo fa tsy maintsy lanitsika lany ny tenako ary ataoko mipitipitika ary candidat hafa rehetra reo fantinina mipetsaka ozytsika teto lany isa tsy lany lany topoka fantinina faefatra rehefa nyteny io candidat larina fahatelo io fa premier tour de vita de nanotanitsika teto premier tour sa tsy premier tour topoka zay raha fihezina zavatra nisy tao anatin'ilay firenena ka na ny antso nidina an-dalambe ny 11 candidat inona mivokatry na setiny zay dina an-dalambe zay nisy fifampiresahana ve tsy topoka raha nisy fivorina ny antsony ny FFKM ny 11 candidat ny 13 candidat 13 candidat tonga te velony candidat larana fahatelo tsy topoka nanaiky ve ny candidat larana fahatelo fa hitsofoka tao anatina processus électoral ny raisana tamin'ireo rehetsarehetra tsy topoka nampanatsonympanina raha toka ny antso azy FFKM ny antso azy ny filohan'ny antenimera-pirenena miaraka amin'ny FFKM ny antso azy ny candidat 12 niaraka tamin'ireo tonga ve zany olona zany tsy topoka inona zany ny tena tao anatiny lohan'ilay candidat larina fahatelo tsy miresaka amin'izanizo tsy mifampikozy amin'izanizy tsy mifampiraraha amin'izanizy fa de izao nizaniza mietsika de miaingy any beboty nizaniza mietsika miandro ny fonja nizaniza mietsika mandeha ny bomba lacrymogène mandeha ny bomba mandatajanomaso mandeha ny bomba tsy fantataitsony zay ny vokatry ny firesahana no eritreretina natao tao anatin'ilay firenena vokany nandeha le fifidianana lany premier tour ilay président ny république candidat larana fahatelo de nisy gaga ve sa tsy nisy gaga tsy isy gaga topoka fa hoana tsy nisy gaga efa napozina topoka bon mahay bravo fa izao zao fandehany nieritreritra ve ny candidat larina fahatelo sy ny ekipany sy mimpanaradia azy izay azo isaina amin'ny ratsan-tanana sisa fa rehefa nataony ny ambizizo nety ny anditra le fifidianana ka nataony zareo ny ampandaniny tenany ny candidat larina fahatelo zany ao anatin'ny premier tour de vita de tsy misy miteny tsony eto Madagasikara
tsy tompoko satria ahoana satria le fifidianana tompoko izy rery ihany nanao azy mazava mahay lesonareo ko satria rehefa izy rery nanao azy de nataony am'izay tia nanaovana azy izy rery ahoana moa zany ny fokotany tompoky ny asa ho azy de ny gouvernera ny asa ho azy de chef district ny asa ho azy de ny seni ny asa ho azy de fitsarana ny asa ho azy de ny délégué anazy dolidolidoly bon normal azy le fifidianana de zay le retsy ny antony tsy anekeny retsa le fifidianana io a ary matoy ary fidyramanandray be teto miteny niaraka tamin'ny ekipany atao anatin'ny angaredina hoe ole retsy a mba mifampiresalo mba mifampiresalo mifampianoa aloha mifampianoa aloha de alao andeha araky ny tokony ho izy io fifidianana io a de ekeny retsa zay vokatrao tsisy sy malalany io hoe atao 58 io e de rehefa 58 io de mandeha ny requête samihafa de nandray an-tanana tokony ary de niasa tokony ny ACC na mialalana kely hoe sokafiarany aloha ataovy le anana kely tsotsotsy moety de na mialalana seny io hoe misy zavatra tokony foananao voka fifidianana sy ny tralala sy ny travolta de nienana izy fa lasa firy 53 ohatra tsy manino zany a de mbola olany anareo nareo lany foana tsy maintsy laninareo fa zay fahalaninareo zay ve hitondra stabilité ho am Madagasikara primo zay izay fahalaninareo zay ve midika fa fampandrosoana am Madagasikara zay netinareo tao anatin'ny 5 taona nefa vo miany nijotso ary mahatsadritra maneran-tany amitsika amiteny zao rahatsika video eo zay fahantrano zay avy io tsy tentsika mikimaky hoe fifidianam-bato tsy tentsika mikimaky hoe tsy maintsy alefa amin'ny sivoralina après ny fifidianana ny couvre-feu am'izay fotoana zay tsy afaka manatitra ny voka-pifidianana any amy tokony ho izy ny ka délégué anankiray hafa pour la simple et bonne raison so de tsatsany couvre-feu ny andalany agny ka any amin'inona vo mifantatra any amy bourgade ilay bourgade raha teo efa naapesaka fa hoe raha matahorany le vahoaka malagasy mipiretsarehetra eto le firenena tsy hitentsika hoe atsamitsika amiteny zao mbola maro no mitomany sy mitoto tany fa mbola tsy azo le telo hetsy nampanantena iny tam'le fangoronana kara-panondro tsy hitentsika ny fomba hoe fa madiam-baty fotsontsotro zao misy profo zany rehetra zany misy profo zany hoe ty vatony ty de atakalo ny vatony ty ty nge le retsy kanety ara mbola fantatsy miboay kely hoe ana iny mefa misy vaky kely iny fa nanaovana kitsolo mary iny ana ry ohatrany saritanin'ny Madagasikara ry mainka efa safidy bahoaka ve le retsy nataonareo an'izany de eritseritranareo fa hivita mainy io de hipesaka fotsiny am'izao io de anginareo kandida reo nanaovana an'izany de angina koa angina ny vahoaka izay mahatsapa conscient fa tsy sitrapony io tany abaty be zay malala mivatona rotsakay ozy ny vahoaka teny hoe tisy zay zao tao anatin'ny tokantranonay zao nisanay fa ny olona tao anatin'ny tokantrano io nandeha mifidy izay nifidy olona anakiray zay tsotonomiketo tsy hita tao anatin'ny farisambato le vatony zany hoe raha atao fotsy zany hoe izy menakavy no nifidy tao de tokony soratsa tery amy tableau final la tely iny isan'ny vatony no fidiry izy menakavy fa tsy hita tao zany fa verisaina ny olo dehibe de napetsony rehetrarehetra fa aiza le ananareo de samy namoaka
marina mafy fotana mafaty de nino le ray mpianakaviana tena misy marina ny tena voalery de ka io zay vo tena kopy ndray tanàna fa nisy ny voalery de ka io Pangalabato. Pangalabato tsy resaka zany retsaretra zany tsika fa izao fotsiny regard attention a nomena sansa foana ity fitondram-panjakana ity tao anatin'izay fotoana izay de sansa mivaly bomba lacrymogène de omena sansa le fitondram-panjakana de le sansa omena le fitondram-panjakana mivaly fonja de rehefa omena sansa le fitondram-panjakana Fisamborana. de mivaly zay a fisamborana zay le izy de amizay mitimotsika zany amena sansa ndray le fitondram-panjakana pour la simple et bonne raison ny mbola amezana anareo sansay indray antony faran'zay tsotra le rety a tsy te hananjatsy mivoaka malagasy tsy te hananjatsy ny candidat raiky amby folo hafa tsy te hananjatsy ny mpanao politika tsy te hananjatsy ny vondron'ny mpivavaka de omena sansa indray nareo satria ny antony de zao vo nandeha io fifidianana io vita ny fifidianana mivaly ny vokatra anisan'ny teny voalohany ny filohan'ny ateny mihera pirenena panina Ramatoa Kristine Razanamahasoa ary zavatra nolazainy de zao mbola mitohy ny ady hevitra ary mbola vonona ry zareo hitarika ny ady hevitra sy hanokatra ny ady hevitra hitadiavana vahaolana amin'ny zava-misy ny krizy eto Madagasikara ny dikan'izany zany raha ataotsika tradiction libre de hoe aminay a tsy mieritreritra niny fividianan'ino sérieux zahay fa nanao resaky zay nanao famitanan-pihavanany zay nanao ny fampiarana ny fotosotoavina malagasy zahay de ny fifampiresahana de mbola toizanay zany fa ohatra somary nisy pause kely fotsiny teo fa mbola mitohy iny mbola nisy entracte kely publicité kely nandeha tao fa mbola mitohy izay adidy masina ataona izay de ny fampihavana sy ny fifampiresahana atongavana any amina fitonina ara-politika eto Madagasikara zany hoe tsy ny considéreny le fifidianana fomba fijery ara-piarahamonina sy fomba fijery tamin'ny fahitana marina amin'ny maray aman-dreny ny zava-misy teto am'le firenena sy zavatra mety hitsanga gouverner sy prévoir ary nanana zay le filohan'ny anteny mera-pirenena nisy candidat anisan'ny atao anatiny candidat larina fa 13 de matosy teny Andriana Solony aiko izay nanambara rehefa nanontanian'ny mpanao gazety hoe anao ve anaiky sa tsy anaiky voka-pifidianana mialy eo valy teniny alohalohandeha le fifidianana Alohandeha le confrontation. de alohalohandeha le voka-pifidianana de miteny a fa rehefa nandeha le fifidianana ka vo hita le voka-pifidianana de namaly am'izay izy non n'est pas de non n'est pas kosa aloha raha izay manokana sy teny Andriana Solony aiko sy mipiaradia aminy de tsotsa fotsiny tsy io le voka-pifidianana nananay io no tsy izy io tsy io le voka-pifidianana nananay heureusement zahay ny rotsaka ary marina ny azy sotra n'Andriamanitra zay ny rotsaka de nanana candidat Délégué. délégué ary manana voka-pifidianana procès verbal amin'ny valopolo isan-jato maherin'ny ny voka-pifidianana eto Madagasikara fa aminay de tsy izy io ary mbo anaporofonay fa tsy voka-pifidianana io de alefaso aloha le confrontation zay le izy matoa ianao namana ny kajana koto manatsoa masamy teny hoe alefaso ny confrontation de confiance zany ianao
fampitahana ny fitanana an-tsoratra confrontation des procès verbaux verbaux isaky ny borovana tam-bato matoa ianao masamy teny an'izany de matoko teny anao fa marina ny eo am-pelatananao fa ndolo mbo ampitahiny ka rehefa vitsy zay fampitahana rehetra zay ka voanareo zay sportif am'bandy ozy ary tsy reportage kely sportif fa sixième dan ary tsy sixième dan azo tamina fikefike maloto fa sixième dan nanara-penitra nanaraka norme de mahalala hoe resy sy mahazaka resy fa ina valiny fo tsy ampy ampafolony reo confrontation tokony natao no vita io be loatsa fa tsy vitanay zany ozy seni fa aloha voaka mivokatra zay baiko azonay le sy ny maleo tena miteny an'izany a non dimo le hoe zay mibaiko azonay fa le fietsika tena zay fa le fietsika zay le izy misy daty mipetsaka ato ka ninina tsy vita de tsy maintsy apetaka io zay le vandehany de bon ny teny ndray ny tany ively ny transparency international avoakatsika io zany le vaveo fa le teny de tsotra fotsiny any tonga de alefaso faly azafady transparency azafady transparency le fanambarana le fanambarana fanambarana transparency international ao rasoary alefaso tondray le avy any ivelany somary ataovy ngezangeza kely faly pikaro faly somary vaky le izy amy pixe zay présidentielle 2023 teboka roa le triomphe de la corruption de l'argent et de la complaisance sur la démocratie zay zany le izy zay fotsiny fandresen'ny corruption kolikoly kolikoly ny vola ny complaisance teo anatrehan'ny démocratie resta teraka le démocratie resaka kitrano trano sy fifampiarovana resaka maison tiany ty ambarany ty resaka maison zany le complaisance maison io kitrano trano zay zany nitsaga tao fandresen'ny kolikoly ny vola sy ny kitrano trano teto Madagasikara rehefa miteny anao hoe kitrano trano ao de misy kitrano maromaro mifanakaiky eo akaiky eo zany hoe izy an kitranotrano zay ny senia ny ny ACC gouvernementa ny sénat sy ny sisa sy ny sisa zay le antsona hoe kitranotrano zany mety mbola tafiditra ao ara ny mambomambo ray kely vitsivitsy am'le observateur natsorojoro le vahiny nampidirina ho kitrano an-trano zay indrindra fa de ireo zany no nandresy ny antsoina hoe démocratie keto Madagasikara tamin'ny fifidianana iny zay indray ny tany ivelany zany démocratie moa itsika tsara avy amin'ny terme latin demos kratos na hoe fitondrana eti-bahoaka zany hoe lay fitondram-panjakana ajoro eto zany de tsy fitondram-panjakana any vahoaka intsony tsy fitondram-panjakana voafito-bahoaka fa fitondram-panjakana najoro tamin'ny alalan'ny kolikoly ny vola ary ny fifampiarovany samy tompona andraikitra ambony eo anatin'ilay firenena zay zany ny nambaran'ireo ny confrontation sy ny sisa noraisina ny rakety zay napetrany na hoe rehefa renie en bloc reo comme d'habitude de napa-kevitra zay ande motositery andrena solony haiko candidat na vatelo amby folo sy ny ekipany fa hoe tsy manaiky an'iny fifidianan'izy zay donc ina vaka vokany de para zéro ndray le retsy ny histoire eto amin'ny tanàna ko satria tsy nisy nanaiky lay fifidianana akoatra ny olona anakiray ihany
izay ny karakaran'le fifidianana, iza ny karakaran'le fifidianana, ny kandida larina fahatelo de izy ihany koa niatrika amin'ny famoaham-bokatra de izy namaka famoaham-bokatra de izy rery any no lany a de izy reny any niatsika ny famoaham-bokatra de izy rery any nanao fety a de efa mikarakara fety de izy rery any mikarakara fety de mba imagineo le retsy a fa tu jamais vu le retsy a amin'ny tany démocratique maneran-tany rehefa misy ny fifidianana ka tapitra ny fifidianana ka démocratie marina ary tany tadalana marina sy tany manaraka ny sata républicaine marina no nanao ale fifidianana de vo hoe nahazo ny vato salanisa tahaka izao ny kandida anakiray izao ka lany izy tao anatin'ny fanisana raha misy elanelana ary io amin'ny vokatra farany de ohatra faingo raha ny anivelany io zany ny resantsika tany républicaine fa tsy tany barbarianina tany républicaine fa tsy tany bananianina plein de banane tika zay république bananière zay bananianina mihitsiny qui dit banane zany a any ambany ravikazo be le ohatran'le makany tamy tomasina iny de zao manao fety a le bandesy ary klaksona iraky le arabe pelepelepe mivoaka avokoa ny sainam-pirenena rehetra sy ny sisa manapirofa nisy fandresena azo ny maro anisa atao anatiny lay fifidianana ny afo manga sy ay fa tamity voaka ho le fifidianana de hoe voaka ho le fifidianana inona ozy izy ny sasany fa fifidianana manahoana ozy ny sasany fa ka nisy fifidianana ozy ny sasany ny anina mpiavaka ny andro namohanina voka fifidianana tamin'ny andro asa fa rehetra de izao ny tombo nisan'ny miaramila sy ny tafika ny voka teny amin'ny arabe raha manjaty nisan'azy de lasa aminarivo tamin'ny andro namohana ny voka fifidianana iny de tserika any tena mierikerika any tena inona ny malagasy eo kaiky ny tena amin'ny teny gasy mieritseritsy any teny hoe aheny teny espagnol teny zareo avy any Colombie na aheny teniny zareo Uruguay teny zareo avy any amin'iny faritra maimay eo anatin'ny ty firenetsika ty iny fa rehefa ninona ny teny manodidina ny tena teny gasy de verina zero ny sain'ny tena hoe ay ve aika mbola eto Madagasikara ay ve le fifidianana ndeka fifidianana teto Madagasikara fa ny zavatra hitanao tsy nisy neritseritra akory fa nisy fifidianana teto Madagasikara conclusion zany hoe everay tony tsy misy voilà conclusion zany de zao tsy nisy neritseritra niny fifidianana iny teo iny teto Madagasikara na ny tany ivelany na ny mpanao politika na ny kandida raiky amby folo na ny voaka malagasy nul le non avenu zany etseretany ray manontolo a aniny fifidianana iny a dika zany de lasa départ zéro ndraiky le izy zany rehefa atao total de note sy départ zéro zay matonga atsika miteny hoe dernière chance ho an'le fitondra fanjakana le retsy a dernière chance hoe mba hiaino an'izay ve mba hijery ny reketiny hafa ve mba hien'ny fanakianany hafa ve sa kosa de hisiryziry ka mbola manapa-kevitra sy eritreritra fa hitondra ny dity anty fireneny ty ka ilaza hoe premier tour de vita fa premier tour mitondra hoaiza premier tour mitondra makaiza premier tour mety hitarika inona ao anatin'ilay firenena endrikaza rakoto manatso fanirina zafy manatany ary namana sy ya faniry raha zafy manatany omeko anao ihany ny baolina rehefa avy eo a sotrany zokobe arifidy mbola eo mbola eo mihitsy hoe zokobe arifidy fa misy zavatra resantsika rehefa avy eo misy averenitsika kely namana faly lay fanambarana nataony transparency international initiative Madagasikara teo zany a ary amin'ny paragraphe ray roa telo efatra dimy ary amin'ny paragraphe fahadimy ary zany mba misy hojerentsika kely zany lava be moa izy ty fa misy point zany reto zay ataontsika hoe mahafitina n'le izy amin'ny ankapobeny eo le hoe le désespoir serait de mise ty zany le izy de hoe le désespoir serait de mise non parce que tel ou tel individu a gagné mais parce que l'acceptation de ces résultats équivaut à l'acceptation et à la légitimation du processus et de toutes ces irrégularités
eo fotsiny zany voilà toutes ces irrégularités tena mitombona ozy izy ny fahatsompanantenana manoloana n'iny zava-misy iny tsy nohony hoe iranona no nandresy na iranona no nandresy fa nohony hoe ny fanekena ny vokatra io de mitovy amin'ny hoe fanekena ny tsy sy fanjariana rehetra fanekena sy fametrahana ho aradrariny ny fomba ny nanaovana ny fifidianana fanjariana. sy ireo tsy fanjariana rehetra izay nitranga tamin'izany fifidianana zany irrégularité io moa zany be zany a satria dia maromaro io indray ny faharoa zay miresaka azy a fanambaran'ny observateur tony a ny transparence international vondrona izay mitily mijery mikatsaka ary manaramaso ny fahasalamany ny atao hoe fahadiova-pitantanana sy ny fifampitondrana eo amin'ny firenena isan'izany ny resaka fampiasam-bolam-panjakana sy ny resaka kolikoly ce sont l'absence totale d'éthique dans l'organisation de ces élections et le sentiment de s'être totalement fait abuser qui suscite l'indignation et la colère zany hoe ilay tsy fisiny lay ataotsika hoe fa hianoana an'le feon'ny fieritreretana zany tamin'ny fikarakarana an'io fifidianan'io ary lay fahatsapanany amin'io tena ohatra nararotina mafy lay vahoaka malagasy dia miteraka an'izay indignation et la colère zany hoe tena fahasosorana anaty lonilony likiliky any anaty sy fahatezerana elle aussi réprimée par le chef de l'État par intérim dont l'indélicatesse des méthodes n'est plus à démontrer. L'indicatesse. Avy amin'ny hoe délicat sy ny tsisy zany hoe efa tsy takona fienina tsony zany amin'ilay ilay ataotsika hoe ilay fomba mampanao am'le répression nataon'lay filohampanjakana solferana zany anditra ampoziso ilay répression zany lay famoretana an'ireo rehetrarehetra reo zany manahirana zany zavatra any de manome ohatra moa transparence internationale te les gardes à vue abusive et le harcèlement judiciaire des syndicalistes io mbola ho resahatsika ihany koa satria isan'ny atao hoe nitodiany mason'izao tontolo zao taty amitsika zany hoe afisamborana zay tsy aradrariny ary ilay ataotsika hoe fampiakarana sy fampidinana eny amin'ny fitsarana zay tafiditra ao anatin'ny hoe harcèlement zany a fanotohinana sy fanembatsembanana ary karazana fomba mampanao zany zay atao hoe tena natao ampitahorana an'ilay syndicaliste zany de reny zany a isan'ny ohatra niraisina ihany keo de tous les répressions de toute contestation ces derniers jours et moi en atteste de milaza moa zany izy ny amin'ny hoe ny zavantranga dia tamin'ny taotana volana vitsivitsy de manaprofo an'izany l'acceptation de ces résultats signifie aussi la reconnaissance de l'exploitation de l'extrême pauvreté comme technique ultime pour gagner des élections à Madagascar. Zay le fifidianan'olona zay. Ny fanekena ny fifidianan'io. Ny fanekena ny voka-pifidianan'io. Fanararotana mafiady io. Fanekena ny fanararotana ny fahantrana lalina, sy fanararotana ny mafiady, fanararotana ny mahantra. Fa diranovana eto amin'ny firenena ho toy ny teknika faratampony ampiasaina mba handresena amin'ny fifidianana atao eto Madagasikara ary tsy azo ekeny zany. No raisiko manokana ry izy mirahalahy io paragraphe ray io zany a everitsika hoe mahafitana zavatra maro samihafa satria tsy miteniteny foana isika eto amin'ny fandarana angaredo na raha manipika amin'ny zavatra tsy mety samihafa eto amin'ny firenena ary tsy ho fanamelohana aniza na fanamelohana aniza fa pratika politika ilay fomba mampanao zany no resahantsika eto dia zao de manaprofiny amin'ny hoe mipetraka tsara ary tafiditra ao anatin'ny rariny sy hitsiny no hijorotsika eto amin'ny firenena am'izao fotoana izao ka antony izay mahamarina loatra ny nambaran'ireo anivon'ny collectif des candidats zany na hitanan'ireo candidat rehetra niarany joro niarana anao fanambarana Marc Ravalomanana, Herra Jonar Mampianina, Jean-Jacques Ratsetson, Adjo Andrenanary Velo, Paraina Auguste, Tahina Razafinjoelona, Roland Ratsiraka, Robel Layandry, iza koa mbola misy diniko ao anatin'izay sy ny maro hafa zany ireo candidat rehetra izay nirotsaka hofidiana nilazany amin'ny hoe toy ny heverinay toy ny tsy misy iny fifidianana iny de be de be reteboka no anany idiran'izy ireo am'izany toa-kevitra zany a fa
eto moa zany transparency international de hoe de manipika ny amin'ny hoe tsy mbola very fanantenana isika fa misy ny tokony atao anatin'ny fampanarahan-dalàna sy ny sisa faniry razafa manatany le fanazavana netiny zokibe ary fedy teo ianikajany amina hoe continent tsy misy iny fifidianana iny na hoe nul non avenu ary ny teo anivon'ny collectif de candidat koa de nametraka mazava tsara ny amina hoe tsy makatohan'iny fifidianana iny zay ary tsy mieritreritra n'iny fifidianana iny tiny misy dikan'izay zany nanana lalana azony voana ihany le seni satria akoatran'ilay fitondram-panjakana nanao an'le maison lay complaisance an'ilay démocratie ny resahan'ny transparency internationale teo dia nisy ain ko zany le fanambarana nataon'ny collectif de candidat zay tsy nakato iny scrutin tamin'ny 16 novembre iny raha ny tokony io zany de nanana varavarambe mihitsiny mbarako tsara microako nanana varavarambe mihitsiny na manayary fidira manandray be senikajarakoto manantsoary siratolo-janahary ny teo anivon'ny seni zany mba tena anaprofo fa hoe tena tsy araka le nieritreretanareo ny fifidianana hoe mitanila na hoe manao zay tsy ahombiazana na tsisy ny fangararana tsy madio fa tena ara-dalàna tokoa ny fifidianana ny totosaina tamin'ny fahaenina ambin'ny folo ny volana novambra ka mba ampahafantarana fa tena hoe ara-dalàna ny fifidianana fahaenina ambin'ny folo ny volana novambra de ndao ary misy tinaky hevitra tinaky nataony teo anivon'ny candidat anankiray de nray aloha zany ny fantatsika satria nisy candidat telo sa ihany niatrika an'le fifidianana akoatran'le anankiray moa zany efa nitondra anditra an'le baolina nanderery de nisy anankiroa teo fa zao ray nitondra an'le adevitra satria ray zany afaka nijoro teo anoloany le candidat larina fahatelo de ny candidat larina fahatelo ambin'ny folo ny candidat larina fahatelo ambin'ny folo de ny teny mazava tsara ny aminy hoe eny ara reto sy reto ny régularité tamin'ny fifidianana iny ireto sy reto ny violation nalalàna be da be miainga avy amin'ny lalam-pandroenina ny lalàna fehizoro reo lalàna tsotra sy reo ambaratonga ndalàna samy hafa raisina rehefa misy ny fifidianana tanterahana tao de iny zany ny décret maro samy hafa ary reo arrêté raisina mialohan'ny fifidianana ireto sy reto no tsy fahatomombanana na ireto sy reto no everinay fa alatra sy osoka nandritra ny fifidianana iny de zany rehetrarehetra zany mba hampadio an'le seni eo anatrehany fanenjehana sy mety hoe heverin'izy ireo zay manko ny adevitra nandeha tamin'ny proclamation provisoire iny na fampahafantarana provisoire iny enikajany vokatra vonjimaika tamin'ny sabotsy teo de hoe misy any zavatra tsy marina resahany etseroa fa tena madio mangarahara afapony seni ary de zao aza moa manao litany manao tsenjery ny mpiaradia am'le fitondram-panjakana hoe iny ny fifidianana tena tsara sy nadio indrindra ary tena fifidianana tena hoe modely de gagasytalandro ntsika hoe retolo reto ary ve de tena manazaza mihitsy ny vaoaka malagasy ka tsy ahafantatra tsy afaka hitodidohan'ny lasa ny fikarakarana ny fifidianana teto madagasikara raha ohatra ka iny ny everina zany fa tena fifidianana tsara indrindra fikarakarana teto madagasikara de mba misy varavarambe ihany teo ampialatanany seni enikajy sy siratolo-janahary ary fidy ny am'ty confrontation ty zany hoe tsy tokony maika namoaka voka-pifidianana tamin'ny sabotsy zany ny seni fa tokony nametraka ho zava-dehibe am'izany fahampitahana PV nangatahany candidat larina fahatelo ambin'ny folo zany inona ny atao zay de hoe ndao ara-pory fotsika fa tena madio mangarara io fifidianana io de vo nanomboka kely le izy maraina ny zoma ry izy mirahalahy isany de efa tonga ao anatina PV anankiray dia fahadosoana tsy latsaky ny telo ambin'ny folo nio tao anatin'ny procès verbaux folo hatramin'ny telo ambin'ny folo folo hatramin'ny telo ambin'ny folo ao anatin'ny fitanana tsoratra zay zany ny zavatra taratra avy hatrany hoe ity neny seni satria zay ngeny atao hoe fampitahana fitanana tsoratra e confrontation de PV hoe ity ny antseni ity ny an'le candidat mitaky an'izany de ampitahany ohatran'izao le izy ity ny anareo ty le brau de vote anaovantsika fampitahana eny ara satria tokony mitovy am'le original am'le original rehetrarehetra eny ampelantanany délégué de iny ale tanan'le délégué iny zany no entina miakatra any am'lay quartier général an'lay candidat
de ampitoviana le PV ho an'ny CENI ho an'ilay candidat. De teo no nahitana hoe misy zavatra betabe tsy mitovy. De iny zany enikajy tsy mitovy an'le tamin'ny 2018. Tamin'ny 2018 any hoe nanao confrontation nge CENI tamin'ny 2018 e, rehefa nangataka ny K25 de nisy tokoa an'le PV nentina ny amin'ny hoe to mitovy ihany ka, ohatrany tsy de nahitana firy tato anatin'ity resaka PV ty. Le izy tany am'le doublon nisy fikafika fa tsy tratra tato anatin'ilay PV. Fa tena nanao confrontation CENI 2018 ary namoaka mihitsy fiche de confrontation de PV isaky ny procès verbal hoe ity procès verbal anankiray ity ataotsika hoe 1A de ity fiche de confrontation na PV an'ity 1A ty, 1B ity ny fiche de confrontation PV an'ilay 1B, ity ny atao hoe 1C de misy le izy mandeha arak'izay. Fa naninona ny tsy niatrika confrontation CENI vao teo ana procès verbal ray roa de fa tonga de bloqué le izy. Nefa zany nitondra boritra maro be ny teo anivo ny prositeny azo nampedina zany raha ohatra ka hikaroka fahadiovana sy farangara raha-pifidianana zany ny teo anivo ny vomeram-pirenena maleo tena misana fifidianana, ary occasion azy ireo iny nampisehony tokoa fa ara-dalàny ny fifidianana iny. Zay le hoe varavarana lehibe, varavarana lehibe tsika tsy miteny varavaran-kely mihitsy voninahitra CENI satria ny crédibilité an'le élection mitadiavina eo. Mbola tsy tongotsika enkajy tany amin'ny QR code hoe tena mandeha ve ny QR code nireo procès verbal samihafa ireo, satria zay ihany koa anisan'ny fangatahana nataon'le candidat larina fahatelomefolo niaraka amin'ny équipe juridikany hoe ampitao ny vokatra dia jerevy ny QR code, satria ny QR code zany rehefa scanenao ohatran'izao de ny tokony izy QR code mandeha ny misy eo de misy code isaky ny PV fa tsy zany ny démonstration nandeha. Ka raha ohatra zany te hiaro ny voninahitra ny CENI de jerevana le PV par bureau de vote, zany hoe le fitanana tsoratra isaky ny birao fandatsaham-bato. Raha mbola tsy afa-po am'izay le candidat satria inona natao hoe confrontation na PV, ny confrontation na PV enkajy ho atsika mpanaraka étape ana validation na scrutin, étape clé ana validation na scrutin. Zany hoe dingana tena goavambe mba hampanekena nylay latsabato ny tanterahana, ary azo atao zany ho an'ireo nandray anjara. Reo nandray anjara zao manko zavatra fantatsika rehefa tonga avy any amin'ny miainga avy any amin'ny SRMV zany lay mandray an'le matériel de vote zany ny taratasy de miakatra ty ambony de inona daholo ny eo anatin'lay antota taratasy ny SRMV de ao zany no hahafantarany hoe misy an'lay valopy lehibe plastique eo mihidy enveloppe involable iny zany, de misy an'lay fitanana tsoratra ao PV, de misy an'lay feuille de dépouillement ao. Iny feuille de dépouillement ndray zany de mirakitra ny isam-bato azy ny candidat tsirairay, de misy lisy mpifidianana vita sonia ao, de misy takelaka fanisana vato ao, de misy an'le bulletin tokana nanaovana latsabato, de misy taratasy fanamarinana isan-karazana. Fa misy telo am'ireo azo ampiasaina namana enkajy Siratolo-Janahary Alfred Ramanandraibe rehefa hikaroko amin'ny marina zany confrontation na PV de ao anatin'iny ny ahitana an'ireo vato rehetra samihafa mifanaraka avy amin'ny PV original voarainy CENI sy ny PV avy any amin'ny candidat. Raha tsy mifanaraka na mifanaraka dia tsy maintsy raisinao anatin'ny fiche de confrontation na PV de jerevana iny rehefa avy eo hoe tena tsy mifanaraka tokoa. Fa mbola azo atao ny mijery an'le feuille de dépouillement raha ohatra ka misy zavatra maro be mampiaya iny zany de hoe mirakitra an'lay isam-bato azo ny candidat tsirairay. Fa mbola azo atao koa ny mangataka lalana any amin'ny ACC lay tena bulletin tokana mihitsy ny bulletin unique enikajy Siratolo-Janahary zay mila jerevana numéro de série isaky ny birao fandatsaham-bato
numéro de série fa série série sy ny série numéro de série kosa unique isaky ny PV isaky ny PV QR code koa mantsy mahasolo an'iny azavao kely aloha le QR code vetivety faniry de tonga de maray ianao ny QR code zany a dia ilay kisarisary zay hitatsika iny a tokony malala an'izay rehetrarehetra fa ilana fanamarinana le izy amina telefône na raha vao misy connexion de vao scanena le QR code iny a de iny tonga de mitarika any amin'ilay hoe lien a izay tena ahitana ny amin'ny eo fahamarinany lay PV zany na lay votoatin'le izy zany hoe sady ahafahana manisy iny no unique zany hoe tena zany fa iny PV iny a de iny tena marina iny ary hitany amin'ny toerana tokony ahitana azy zay ny ilana an'le QR code zany hoe sécuriser zany le procès verbal sy lay résultat tao anatiny na le vokatra tao anatiny zany ka raha miteny zany tsika ny aminy hoe rehefa mbola tsy nahazoazo aina na am'le hoe tena tsy mariny reto PV reto a rehefa ampitahina ny ensenisy neny le candidaty mbola azo atao no mijery an'le fay de dépouillement inkaja sy siratolo-janahary le taratasy mirakitra ny isam-bato azony candidat de eo le hita le izy hoe ity toetry ny tinginina 0 teo akaikiny a ity toetry ny tinginina 1 a ity tena mazava be mihitsy 3 soratrato fa maninona izy 31 lasary mazava be zany a fa mbola azo atao koa mangataka any amin'ny ACC hoe ndao jerevana tsara indray lay a bileta toka taratasy ndatsabato de indray sokafana rehefa avy eo ny ACC zay omeny fitsarana lalàna omeny lalàna andraikitra zany hamme fahefana an'izay eny anivon'izany ny tokony amme fahefana de hoe ndao ara ho jerevantsika ty zany rehetrarehetra zany le hoe étape clé ana validation na scrutin fa natao ve zany sa tsy natao raha ohatra ka nisy nangataka confrontation tamin'iny zoma iny mialohany namoana vokatra fa maninona ny tsy maintsy navoaka sabotsy enikajaa le vokatra nefa tsy nahavita confrontation de zao ho fahadiova fifidianana karakarainy siny sy ho fanomezana toky ho fanomezana an'izay hoe fangararana ho an'le porotsako vidina zay satria le porotsako vidina ray zany ho an'ny seny de veo everina fa nahafeno ny fepetra teo amin'ny lalàna samihafa izy matoa zany ny rotsaka de tsy natao le izy fa zao raha tsy nanao ny seny ary efa natao ty trango ty enikajaa azo atao manao confrontation na PV satria destinataire na PV ihany koa ny eo anivon'ny ACC ka mialohany ny amoahana vokatra zany de tokony ho sakony ny ACC anao confrontation na PV raha tsy naomby zany ny tany SNI de lasa indray zany ny ACC sy lay délégué le candidat zay manana PV tokony ampitahana ary misy fahefana araky ny lalàna be da be eo ampilatany an'ny ACC ahafahana manaprofo ny fahadiovan'le fitondrana le fifidianana de jerevanao ndao ara sokafatsika tany bileta tokany jerevana didy amandalana mirakitra an'izany raha tsy afapotatsotsika ndao ara jerevantsika le fay de dépouillement le FDP zany rehetrarehetra zany no ahafahana miteny hoe tsy marina ny zavatra nambaran'ireo C10 reo tsy marina ny zavatra nambaran'ny transparency internationale tsy marina ny zavatra nambaran'ny international libéral tsy marina ny nambaran'ny cité-ndrana soloneko na nambaran'ny SADC na nambaran'ny OIF nambarany ay moa raderany erina tsy niteny tsy marina ny nambaran'ny candidat larina fahatelomefolo hoe tena maloto ny fifidianana iny atao nge misy kilalao ana isa navoaka ny transparency internationale inikajaa navoakanao teo hoe zay zany ny fomba ahafahana mampahadio sy mahatonga ny rehetra isy lama eo anatreha ny adevitra ny aminy hoe rehefa miporofona rangala izy teny am'senia miporofona rangala izy teny anivon'ny ACC tena fanosorapotaka fa tena nadio tena tsy nitany le fifidianana iny mangarary iny ary accepté par tous satria natao confrontation na PV nijerena ny fay de dépouillement nijerena tamin'ny bileta tokana dia ara-dalàna mitovy avokoa fa tsy zany angety zava-misy ka eto zany everitsika fa mbola misy varavarambe enikajaa eo amin'ny confrontation de fa milamy io review raha ohatra misy finiavana raha raisina zany ny fanambarana nataon'ny CNOE nataon'ny transparency nataon'ny observatoire safidy nataon'ny rehetrarehetra zay ny antsehatra tamin'ny fifidianana iny tsy izy io ny farany tena
very asina indrindra raha tontolo mpifidianana teto Madagasikara onkino hoe io ny tena farantsy izy indrindra fa mahita izy indrindra moa zany mipanohana an'le fitondram-panjakana satria rehefa nahazo vato de mieritreritra fa mandresy ary rehefa manao confrontation na PV satria goavambe enikajany amin'ny hoe maninona moa manana 80% na délégué zay nahavita nanao couverture nationale ny teo anivon'le candidat lana fahatelo ambe folo ary manana an'izay PV zay goavambe zany ahafahana mitondra n'lay adevitra eo anatrehan'le vokatra vonjimaika sy vokatra ofisialy de ivoaka tokoa enikajy firmarina no tena taux de participation tamin'iny fifidianana iny ity 45 mibotsiny ity ve sa 520 isan-jato sa 530 isan-jato niatrika fifidianantsika fa raha 45% taux de participation enikajy tsy dezera ny brofantatsaham-bato teto Madagasikara azo atao zany rehetrarehetra zany tsika zany mbola tsy miditra mihitsy any amina adevitra fa momba an'le hoe requête ny invalidité any candidat numéro 3 requête ny momba ny cas de force majeure ny candidat Andry Robella requête momba ny faharatrana samihafa requête momba ny reto karazana fahefana sy fioara-pahefana sy fandikan-dalàna ataony larana fahatelo ny amin'ny famezana an'le autorité samihafa fahefana zay manao fampelezakevitra sy ny sisa sy ny sisa mbola tsy miverina koa raha tsika any am'le hoe ara-dalàna sa tsy ara-dalàna le gouvernemanta mbola tsy anytsika sina sisa fa là on parle mbola miresaka confrontation tsika midinganiny reny dinganiny ndao resana le fifidianana satria amoaka vokatra le namoaka vokatra vonjimaika le CENI de amoaka vokatra official le ACC de tsika zany miteny an'le hoe io misy varavarambe ivoahana re ka hoy teo fansorapotaka zany ny ataony reto raha ohatra ka voamaro ny confrontation amin'ny ACC fa tena mitovy ny PV ary kely ny risque na anomalie ao ambadik'izay ary tsy misy fitombona na fienaniny vato azon'ireo candidat fa rehefa manao confrontation anao de hitanao hoe zao marina ny vato azy ny reto candidat reto rehefa manao confrontation anao de hitanao hoe zao marina ny taux de participation rehefa manao confrontation anao de hitanao ny fahatsona maro samihafa ary mbola azo kafanazy raha omeny lalàna ihany ko anokatra an'izany ny lisy mpifidianana vita sonia enikajy rakotomanatsoa hoe ndao verifiena andray isaky ny bureau de vote ny lisy mpifidianana vita sonia mandany fotoana fa raha andanina fotoana lizy ka zay ny ahafahana mikarika tombotsoa filaminana ary tena anana légitimité anana stabilité sy pe le fitondrana ho avy eo de zatsika mieritreritra ny amin'ny hoe io ny vahaolana enikajy ary nyresahany ary fidene zany inona metimety kokoa anareo andeha am'le ambozizo ve sy le andeha anditra de ho sahirana mandritry ny 5 taona sa nokana tapa-bolana sy ray volana ary tsika efa nyteny enikajy tamin'ny herinandro tamin'ny fandarina angaretona sy ratolo janahary ny amin'ny hoe 19 janvier ne no tokony andeha ny investiture filohan'ny republika ho avy eo hoe izao tsika mbola tsy tonga akory ny any fiandohan'ny volana desambra dikan'izay azo tsika ampiasaina ny volana desambra ray manontolo anaovantsika confrontation azo ny CENI atao zany azo ny ACC atao zany ary na de efa namoaka vokatra vonjimaika ary ny CENI ity tokoa ny nahagagatsika hoe maninona misy fangatahana confrontation tonga ao amin'ny CENI fampitahana PV kanefa tsy nirarahin'izy ireo zany fa namoaka vokatra ny namaika de efa nytenentsika enikajy fa misy urgence misy contrainte ary misy précipitation maro samihafa tao ambadiky ny tsy maintsy namoahana vokatra ho an'ny teoniny vomeram-pirenena mahaleo tena misana ny fifidianana de tsy misy hoe zavatra tena tsy azoko tiany io fa raha ohatra zay ny aplamma de ndao aratadiavy le confrontation ray zay fa faharoa de ty rehefa tena mbola mandeha anatina adevitra maro be tsika enikajy de mbola afaka manontany amin'ny hoe résultat CENI tokoa ve iny raha ohatra ka ahitana lafin-javatra hafa ny vokatra zay nivoaka teo de ho amarintsika le izy teo amipetsina andriamatoa ajo andray nanary velo ny namoaka an'izany namana enikajy satria zany misy lafin-javatra maro samihafa zay ventsika fa tsy mitombona avoakatsika namana technicianna ahoana ny eritreretatsika fa ny mpifidy ny betsaka
noho ny mpisoratra anarana zany hoe ny votant zany ny vato ny votant no betsaka noho ny inscrit de any amin'ny sasan'izay ny vato fotsy sy ny vato tsy manan-kery dia ny enam-pitoerana enam-pitoerana zao hitantsika amin'ny sary zao somary ingezako kely na manafaly azafady de ampidino io zany zao de misy de tonga de ato amin'ny faritra androy de sika bekily commune Tsirandray de Fokotany Tanambao Soaserana de mandeha le laharan'le bureau de vote zany de hitantsika io inscrit 970 zany mpifidy voasoratra anarana fa mpifidy tonga mandatsabato 770 ohatra ty raisitsika ty de ao anatin'le izy tonga de 570 lahasany amin'le laharana fahatelo avokoa za zany rehefa tsy voadinika ohatran'izao le izy namana enikatsa de zao le hoe mitarika any am'lay hosoka sy le alabato avy atrany de zay ny ilaina n'le confrontation ame ohatra ray ndray tsika namana faly azafady indrindra faly ty ndray io ohatra de tany atsimo andrefana akazo aby sud inscrire voasoratra anarana 370 votant 570 de ato le Fokotany de ato le bureau de vote de ty ndray le azo le kandidalarina fahatelo 570 le votant 100 lefa le voasoratra anarana 370 de aviaiza zany le roa nameno isan'le votant mbola misy taremarika miopampana any reto moa zany ohatra vitsy le mpidy ary ohatra ihany zany reto fa tio zany zao hoe mbola any betroka ndray zany zao votant 820 fa ny ao anaty lisy mpifidianana 420 ty mbola 100 ihany ko de mbola 100 le 100 ndray 520 520 ndray ny azony de zany rehetrarehetra zany ampy faly ty koa mbola ty mbola misy 370 votant mpifidy zany ny voasoratra anarana raky amy 370 ambany zany mihoatran'le mpifidy zany le mpisoratra anarana zany hoe raha itsika telo mirahalahy zany voasoratra anarana fa hifidy de rehefa atao am'izay famoaham-bokatra de lasa enina no mpifidy nefa telo anytsika no voasoratra anarana hifidy enikajy tsotsotrotran'izay manko le be le ohatra hoe be de be zany hoe raha atambatra zany le ka raha atambatra le tsy fanjariana samy hafa dia mankadiry any le izy rehefa atambatra ny isa samy hafa de zay le izy hoe rehefa atao ale le confrontation misora betsaka faly rehefa atao le confrontation de ahitana mariny zay le hoe mba ahitana an'lay tena fangararahan'le fifidianana de misy tokoa ny validation na scrutin rehefa avy eo fa raha mbola tsy io le izy le tena vokatra tena izy de misy zavatra tsy tovizany io de zay nametrahantsika fanontaniana résultat an'izy ny résultat nyvoaka iny tena azo atika ave fa résultat ny seni iny satria ronka ny raisitsika da ty am'larina fahatelo-mbefolo prositeny nefa natsikatra ny am'le hoe vo nanomboka natao fampitahana dia foloka hatramy 3 tsy fitovina tao anatina procès verbal anankiray ary navoaka ny candidat iajo ndray nanary velo iny raha tsy voatsikatra tany amina birao fandatsaham-bato ohatran'ireny de misy tsy fitovina marobe zavatra pitrakany zany tsy anomalie ny andraisantsika an'ireny enikajy ny anomalie manko hoa zavatra tsy na fa rehefa mandinika ohatran'ireny zany tsika de ohatsika hoe amina endrika fananina ihany lafiny zavatra ohatran'izany ary raha misy ohatran'ireny no miverimberina ka misy vato maromaro ary le vato lasa any amina candidat anankiray de ozy tsika hoe lozika sy normal izy raha ohatra ka micrie victoire raha ohatra ka miikika fandresena satria efa azony antoka zany le maison teneny ny ary fidiramanandray be teo de zay mahatsara n'le confrontation dikan'izany mbola azo atao mieritreritra an'io na ho an'ny seni na de efa namoka vokatra vonjy-mainka ary raha izay ny ampilamy mandrara raha ohatra ka azo atao ianko mandinika an'izay eo anivon'ny ACC ny tsy fisina confrontation mazavany hoe tamin'ny fifidianana rosy roa arivo raisy roa arivo rosy roa arivo ary ny tsy nanikena confrontation nisy ny crise post électorale teto Madagasikara zay amin'ny akapobeany mila zavatra apetraka fa raha tsy mipetraka zay eo anatrehany tena fiatrany amin'ny fifidianana de mazava tsara zany nambarany OIF
tonga de aloha le fanambarana resantsika faly azafady satria mizara tiako vakina kely vetivety eo faly mifandray an'le nyresahany Arfidy tamin'le resaka transparence teo angezao faly eo amin'ilay 1 2 3 4 4e 3e paragraphe de ity le izy zany zao mezaky nijery satria voamaly koa nytaneny dokotera Namaso de tsy maintsy manamboatra solomaso ohatrany somary anina kely mazava be ozy izy nous relevons en effet que toutes les conditions d'inclusivité du processus électoral n'ont pas pu être réunies ny processus satria ny fividianana ane de processus de tsy tanteraka daholo mifepetra nandritry ny zotram-pividianana iny les conditions d'inclusivité ireo fepetra samy hafa maha iombonana n'ilay fividianana tsy fitany lana nandraisany rehetra anjara andraisany rehetra anjara certains candidats ozy izy ayant décidé de ne pas participer à la campagne électorale misy tamin'ireo candidat no nanapa-kevitra ny tsy handray anjara tamin'ny fampelezan-kevitra eo au scrutin ary tamin'ny latsabato réclame une réforme des institutions en charge de la gestion et du contrôle des élections avambe zany no efa nge mahita an'izany de ato izy miteny an'izay nous appelons aussi par conséquent miantsony rehetrarehetra voka zany zay ho an'ny acteur rehetrarehetra sy ny actrice partie prenante à contribuer mba hifametanana au rétablissement de la confiance en fifampitokisana entre iny ty manjavosavy io nanahirana anay teo entre elle et au renforcement de l'état de et au droit renforcement de l'état de droit inona zany zao le elle eto nous appelons le acteur sy rehetra partie rehetra prenante zany, rehetra rehetra zany ambony. mba hiezaka zany aminy areo le zava-dehibe famerenana am'lony ny fifambatokisana eo amin'izy ireo sy ny ny acteur politique samy hafa fanamafisana ny tantandalana resaketo ary ny fanamafisana ny tantandalana ko avambe ny ty tena raharaha faniry manohy ianao fa teboka kely fotsiny ao Izay anatin'lay kiatsa fa vanim-potoana isotra izay ataontsika mihitsy hoe amoana an'le voka-pifidianana raha ny tokony ho izy zany ny fanambarana samy hafa rehefa nekena le fifidianana hatrany amin'ny voalohany ary ny fanekena zotra-pifidianana de niatrika an'izany rehetrarehetra dia efa ao anatin'ny état de droit ny anaovana an'le fifidianana faniry raha zafa manatany sira tojanary ary Arfidy Ramanandray be ao anatina état de droit ao arinana fifidianana zany tsy ilay fanamafisana ny hoe tantandalana ntsony ny resaka fa ilay ataontsika mihitsy hoe firosoana am'izay amin'ny dingana samy hafa izay ametrahana zany ny ataontsika hoe mahavalida n'lay fifidianana zany ny vokatra zay hoe fifidianana ekena zay fa vita le fifidianana fa na ny eto toerana ny nasetra raisam-pirenena fa ny razafa manatany sy Ratolojanahary Arfidy Ramanandray be de mbola samy miantsony aminy hoe amafiso ny tantandalana apetrao ny fifampatokisana eo aminareo de mbola tonga hatrany amin'ny hoe mifampiresaha nareo samy malagasy io moa zany mahatonga ny mpanao politika sy ny namana sasany zay tena mametraka mihitsy hoe inona koa ny reto communauté internationale sy ny sisy reto talohan'ny fifidianana ane ary iverenako le varavarana ny raisinao teo fa ny razafa manatany satria natina na tsy tina de zay mihitsy le izy ilainy antsony ny FFKM matany amin'izy janoary 2024 no efa nanokatra varavarana mba hahafahan'ny mpanao politika samy hafa mivoaka amin'ny varavarambe hoe ndao ifampiresaka anao izay tena irisoana amina fifidianana ekeny rehetra nizaniza zany resy de mivoaka amin'ny varavarambe nizaniza maharesy de mivoaka le expression mivoaka amin'ny varavarambe de hoe mivoaka ampanajana ampahamendrehana zany hoe raha resy ianao de resy ampahamendrehana ianao zany fa tsy le miafiafy kely hoe miafiafy de io le tsisy romorom io io le hoe tsisy io le romorom tengasy le hoe fity tsy mifamarafara then sy le hoe zay indrindra ka le izy mba tsisy in'le hoe mitady lalapoza zay moa zany le hoe nanao fialany jiosy de menamenatra iny le ohatra fiteny zoko be Arfidy foana hoe le zay tsy nanota taminareo neo ka hitorabato azy de samy mijerijery teo rehefa nanoratra Jesoa hoe mpangalatra de zay mpangalatra rehetrarehetra na tsy aro tena de ny alaala moramora mpanompo sampy de zay mpanompo sampy rehetrarehetra ny alala de zay le hoe fialan'ny jiosy mitsaitsaika nanokatra varavarana zany ny FFKM hoe andao ifampiresaka mba hampadio le fifidianana fa ny rahatehan'izay varavarana zay ny acteur politika sasany aty arina
ny tena manahirana am'ty mantsirizany rahalahy de zao isika ty zany a mbola tsy capable mihitsy zany a tena mamahany le olana amin'ny fotoana isehon'le olana amy resaka politika ary zay ny manahirana am'izao fotoana zao ane ny alahelo fahatezerana likiliky nateraky le hoe zahay ve zany de ny fitahana fa 2014 le mpanao politika nefa nangataka tsitrapo zopirenena hafa de 2018 tsisy nalalany zany de ny fitahana ve zany zay tsy mety rangany firotsahany ofidina satria ny antony tsy mahafeny fepetra izy tsy le olombelona ny olana fa lalàna no mamaritra an'le olana ary tsy tokony ho vitavita fotsiny zany fa ny lalàna tokony ho jerena satria ny fanarahany io ary lalàna manan-kery de tokony ho jerena ny fampiarana an'izany fa mbola tsy résolu akory zay iny moa le nresahanao fa nirazafy manantaniny amin'ny hoe raha ny tokony ho izy ary zay mihitsy no izy rehefa tena tsy mbola nivoaka ny fanapana satria nisy fitoriana samihafa momba niny hoe very le zopirenen'ny andriamatoandry Rajoelina de tokony misymihitsy ny didim-pitsarana milaza mazava ny amin'ny hoe rehefa notsarainy ty fitoriany ty de hita miariary fa tsy very le zopirenena na very le zopirenena de zay vao miakatra am'le fitsarana mikirakira n'le fifidianana fa mbola tsy réglé zay de zay mihitsy nkatsa tsy manapaka ny teniny nkatsa fa toy zako tsara le izy ity alefa atsika kely azafady namana faly a satria zao zany le feny rehefa ny eno ny fanazavana satria tsika nisy candidat zany teo ny affronté ny Rajoelina zany anga iandrindrina Rajoelina dia ity ny conclusion le zavatra nataon'izy ireo eny anivon'ny ACC zany namana enkatsa alefa so angekaikana le fe ny conclusion iny faly a mandeha ny fotoana zafady indrindra nalefako any aminao le izy a de le fanazavany enkatsan'zay zany nanomboka 2014 de le ady hevitra ny antony na tonga le collectif de candidat hoe misy olona tsy mahafeno ny fepetra ao tsy fankahalana manokana aka le lalàna ny resahana olona manokana tsy le olona zany ny resaka eto fa le lalàna ny resaka de zavatra telo kokoa faly hita ve azafady indrindra fita ve hoy zay ary fidy teo de anantsika lizy satria goavambe manko le teniny enikadza teo de ity zany a ty lafin-javatra ty de misy zavatra ty tsika resahana am'ty ito le izy enikadza tsy ity tsy ity le izy fa le soratra mavomavo sy mangamanga iny faly a gatsy any zao manko ny antony mahatonga hiteny an'zany enikadza mialatsy indrindra tam'le filinany enikadza teo zany a satria zao olona tsy nahafemy fepetra zany amina condition d'éligibilité no narotsaky ny ACC ho candidat tamin'ny 16 novembre 2023 9 novembre akory ny are fa 16 novembre ny ACC tsy afaka manindry daty zany daholo ange fandikan-dalàna ane zany manao rappel kely tsika de zao rehefa natao le fifidianana nanao ambozizo nanao forcine foana zany le mpikarakara fifidianana rehetrarehetra tsy maintsy anatanterahana fifidianana satria misy olo everina fa tsy maintsy averina amin'ny fanjakana eo ka na io aza ny résultat io hitantsika io 5 isanjato ny taux de participation 5 isanjato sy ny sisa mikatso kely le retour aty faly de azafady de zao raha iverenana zany lalàna enikadza zay manko le tiako andefasana n'lay soratra mavomavo sy mangamanga tsy mety hitany faly ato tena fa sahirana mihitsy tsika eto fa samba mifaly zany taraiky kely namoaka an'le soratra hatram'izay fa faly mba repo kely teo de somary mba rodena kely ndray ny ekipa mavita raha ny zava-misy a de zao hatramin'ny fampiasana fitaovam-panjakana ny olo-panjakana sy ny sisa de disqualifié le candidat laharana fahatelo ary raha ohatra ka ny lalàna ny ampiarina Siratolo-Janahary sy enikadza de invalidé ihany koa ny candidature n'le laharana fahatelo na inona zany nanaovana an'iny fifidianana atao tamin'ny 20 ny volana novambra iny ka raha miforcena tsy maintsy iny le fifidianana satria tsy nanana issue akoatrin'iny ny teo anivon'ny fitondram-panjakana ny karakara azy kanefa tokony nisy olona zay tsy validé ny candidaturany
ary tateoriana rehefa nandeha le fampelezan-kevitra dia misy candidat tokony disqualifié hatramin'ny fividianana olona nge nisy io le triomphe-na resaka inony vola nambaran'ny transparency volany corruption corruption ary ny complaisance zao hatramin'izao mbola misy olona mitaky ny volany amintsika miteny zao zany risque na disqualification daholo zany ny fampiasana fitaovana ny fampiasana olo-mpanjakana sy ny sisa tonga am'izany ka raha mijery zany tsika tsy problème maro reva eo amin'io raha io mifividianana mety aminareo fa zao disqualifié raha ny tokony ho izy ary invalidé ny candidature n'iny olona iny de tsika zany mahita hoe le laharana faharosy fahatelo ny tokony hiatrika deuxième tour satria mitady légitimité tsy nahazo vato betsaka reo zany ny tena adikan'io ady hevitra mandeha io raha ny tokony ho izy zany de sy teny randrena solony aiko sy ravalo manana marika ny tokony hiatrika fihodinana faharoa ho hita eo satria tsy nahazo ampahambato manamarina ny fidinina fandresena ny fidinina voalohany re olonao ka le anankiray ko tiana tahaky ny disqualifieko le anankiray eritreretina fa invalidé ny candidaturanyko zany raha terena hoekena le fifidianana zany zao azo e zao ary raha ohatra ka ndasindray ara tafapetraka amin'ny fitondrany Andriamatoa Rajoelina fa zao amoka décret am'izay ry zareo am'izay fotoan'izay hoe izy de mbola mizaka ny zom-pirenena malagasy raha izay dikan'izay le scrutin le 16 novembre zany am'izay fotoan'izay de mbola vazaha Andriamatoa Rajoelina dikan'izay ndiny le non aveny foana iny élection iny azosika tsara lizy raha ohatra ndraika mikitika lalàna ry zareo momba ny article 42 ny code de nationalité malagasy zay manelingelina n'Andriamatoa Rajoelina dikan'izay mbola vazaha foana izy tam'le scrutin 16 novembre nul le non avenu foana iny raha manao an'izay zany io fitondram-panjakana io ao aorianao mikitika ny article 42 mety amoka décret samihafa de fatatsika avy hatrany tsy ara-dalàna ny élection du 16 novembre annulation na scrutin zay annulation de voix an'Andriamatoa Rajoelina zay na manainkajara kotomanatsoa zany zao ady hevitra rehetrarehetra hoe misy zavatra betabe tsy milamina de tsy gakytsika raha ohatra miteny nisy io zany no varavarana hafa omen'ny communauté tena andrasantsika be mihitsy ny tena hevitry ny communauté na de fa misy sombitsombony arany sadek ny OIF ny international libéral fa misy andreo miaramoniny eto Madagasikara ho hitantsika eo ny ady hevitra samy hafa momba zay fa mihevitsitsika fa manakambary reo enikatra de zao ny zavatra tena andrasantsika eo anatin'izany ady hevitra zany zay le hoe ndenareo mifampiresaka avereny kely le OIF faly aloha de rehefa aveo atoroka anao le anankiray avereny le OIF fa misy paragraphe tadiavintsika eo anatin'le izy ao azafady mazava be ny OIF enikatsa raha fifidianana zany ka hoe hanana ny communauté reconnaissance de tsy mampirisky resaka izy ambanimbany faly le ambany voilà io izy nous ici les invitons aussi à privilégier la concertation et le dialogue en vue de créer les conditions d'un retour à une vie politique plus apaisée. Quoi fambe zany de toizany foana lizy ahafahana manao préservation na paix ahafahana manao stabilité na développement intégral sy durable eto Madagasikara dikan'izay raha tsy misy zany enikatsa sy Ratolojanahary ny concertation sy ny dialogue fifampiresahana fifampidiniana fikonan-doha fifanakaloza-kevitra mantsy le dialogue de tsy ho tafapetraka mihitsiny zany hoe fiainana raha politika milamina zany tena fikajina ny fitoniana zany ary ny fahatoniana sy ny fampandrosoana maritra sy tena mitombona ho an'ny Madagasikara ka izany ny antony mahatonga atsika mitondra an'izao ady hevitra zao hoe na inona ambaranareo vala amin'ny 50 isan-jato na inona resahanareo 570 ny ahafahana manamarina ny vokatra io raha ohatra ka tena meritreritra le seni meritreritra le fitondram-panjakana fa ino ny tena fifidianana tsara indrindra ahafahana mamana io ary raha meritreritra fa ianareo de manana légitimité ary kitikity anareo le chiffre samihafa zay mampime be moa le izy ampitahanareo amin'ny
élection 2018 deuxième tour ny fahabetsaha mifidy tonga tam'ty élection présidentielle premier tour ty ny deuxième tour ane olona roa no mifaninana tompoko e tam 2018 e vaton'olona roa no adevitra ny premier tour 2023 vaton'olona 13 no adevitra ary nisy boycott na élection nataona C10 tao de tian'le mpitondra fanjakana zany ndoka roatsika fa manana légitimité tsika satria ny tanjony de hoe unilatéral zay no mitondra fa io ny résultat terena le izy de nefa atony rehetrarehetra miteny tsy anananareo pe stabilité io fa sahirana amin'io nareo ary nizaniza zay miteny am'izao fotoana zao zany avokoa na ny safidy na ny konoe na ny oef na ny sadek ny international libéral de otriny hoe tsisy dikany daholo reny miteny fa de hoe ty jerevo tsara tamin'ny 2018 4 millions nisy mifidy 5 millions no tonga ny fidy reto mivato azondray anina de tamy 2023 zao mivato ny azondranina dekan'zay zao pourcent ndray ny légitimité de rehefa anaovan'ny olona démonstration na mathématique am'izay kofona fa na légitimité populaire na légitimité politique enkajy tsy manana légitimité mihitsy ny reto olo reto amin'ny alalany résultat provisoire navoaka ny seny io de ozy tsika hoe misy lalany io e raha ohatra ka tsy tianareo lay teneniny C10 ny aminy hoe kotianay tsy misy mihitsy ny fifidianana iny fa miantsy mivoaka malagasy zay hitolona de ozy izy nareo tsy ahitana filaminany zany de zao misy varavarambe eo de raiso ny confrontation raiso ny reketin'ny olona de tena tsarao amin'ny fahamarinana tsarao amin'ny tena araky ny lalàna fa zany ny tadiavina nge gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple mba ahafahana mitady pe stabilité enkaja arakoto manatso ny sika ho resako tsy makasika an'le apahana fahatsoratra teo moa zany amin'le hoe tsy fampitokisana mandefa ty mantsany fantany hoe raha tsy nandraisan'ny rehetra anjara le fifidianana de maninona zay matetika ny fanontaniana fa raha tsy nandraisana anjara moa zany hoe de maninona e de ino ny valiny misy apahany teo resahana makasika ny resaka fampitokisana rehefa niala taminy hoe milana ny fakakevitra zay moa ny concertation am'y teny malagasy hoe fakakevitra fampidinihana dialogue mba hijerena ny fitoniana sy ny filaminana eo amin'ny firenena fa izay zavatra zay no antoka isiany fandrosoana na lofainjafy io na tsy lofainjafy satria am'zay le développement durable fandrosoana lofainjafy fampandrosoana lofainjafy mijery kokoa lavitra fa tsy mijanona am'le an'io de eo am'zay tsika le mantena raha tsy nandraisan'ny rehetra anjara moa zany iny de maninona e ry zareo ny tsy teanao fa napetraky ny oef teo fa misy tsy fifampitokisana eo amitsika samy malagasy zay voalohany ny olona ny velana miteny an'zany fa tsy ary tsapa eto anatin'ny fiainam-piarahamonina zany na ny olona eny an-dalana samy matsamety tena misy tsy na le olona mifidy ale olona tsy tokony ilatsaka aza tsy matoky azy satria ny zavatra nampanantena anazy teo nefa tsy nomena azy tsapa zany hoe efa misy endrika tsy fampitokisanao iny tsy maninona fa tsika mianakavety moa zany aloha tsy fampatoky de mitady ny fomba iverenana zay fampitokisana zay fa ny tena zava-doza de na ny any ivelany koa aza matozy miteny hoe mahita tsy fampitokisana de na ny any ivelana zany tsy matoky ihany koa ny lanja sy ny asiny lay fitantanana zay ipetraka eo tsy hanakasina tsy hanan-danja ary lavitry ny fahatokisany avy any ivelany ny fitantanana zay ipetraka ao anatin'ny tsy fanarahan-dalàna atony oefa ny teny an'izay hoe tena ohatry ny marisarisa be zany fampitokisana eo aminareo zany ko isika samy isika tsy mifampatoky ataony olona avy any ivelany ny olona afahoana no atoky any Madagasikara am'za zavatra zany ary everina fa ohatra ratsy zay efa tenenay eto foana ohatra ratsy ho an'ny aoriana ao zany misy ange manao be mokondoha enti-pitiavana fotsiny sy entin'ny fihetsem-po fotsiny mety io e ny anareo fotsiny ny fanaratsiana sy nareo ny tetsy anao eo e fa misy lokanady ngeza be ao ambadiky izay tsy fahatokisana zay tsy fifampitokisana zay miteraka inona ho an'ny avy Madagasikara ny tsy fisian'ny fampitokisana hoan'ny samy malagasy na ny avy any ivelana zay miteny ihany koa hoe rehefa ny zavatra hitany tahaka an'izao mampirisika zay mifampiresahy ihany aloha nareo fandritana fandarana angaretina nge ny resantsika ny resaka Maputo ny resaka Pretoria ny tany Addis Abeba makasika ny hoe olona hafa ny mampiavana ny malagasy mahita hoe tsy mety io fa ndao ty tongava ty aminay fa alaminay ny olonareo
fa ity misy fampirisihana mihitsy ataony fianakavibe raisam-pirenena hoe mifampidinia anareo mifampiresay anareo ka tsy diso lalana mihitsy ny filohan'ny anteny miram-pirenena miaraka amin'ny FFKM raha toa ka nandray finiavana anao fampiatsona amin'ny fifampidiniana fakakevitra eo amin'ireo hery politika misy eto Madagasikara ary raha tadiditsika de nisy sangatanana natao mihitsy mahakasika ality nanaiky ny fanemorana ny fividianana satria hita fa tsy araky ny tokony ho izy io rehefa miresaka n'lay tsy fahatombana za eto amin'ny angaredina de lazana fa hoe ny anareo de efa tsy fitiavana mihitsy tsisy resaka tsy fitiavana eto fa lalàna araky ny tenenizy mirahalahy teo hoe lalàna ny resaka tsy olona akory ny resaka eto fa lalàna ny resaka resahana eto ary indrindraindrindra fametrahan-drariny ho an'ny vahoaka satria ny vahoaka zay misy manzany nareo de tena modimbany zao zao izy ange navita zao voanvoany resahana mihitsy moa zay tsisy an'zany izy navita an'zao sy navita zao tsy any ange le resaka e ary le izy raha nisy zavatra nataon'ny mpitantana teo aloha malagasy tompoko ny tompony vola nanaovana an'ire zavatra iny averiko foana zany ny malagasy ny tompony vola nanaovana ny zavatra eto Madagasikara ary ny karamany malagasy ny olona hitantana fa tsy nia zany hoe vola avy any aposty no nanaovana asa sonina ataony fa volan'ny malagasy nampiasana ho an'ny malagasy ireny vola reny ka tsy tokony hoe sorin'ny mpitantana izy am'teny hoe iza de navita an'zao ho anareo tsia any malagasy ihany reny noverina any malagasy ny fanararotana sy ny fangalarana ny arem-pirenena teto za efa tsy resahana tsony ka amiko izay sy endrika rereray za fanambakana sy fanararotana zany mbola isany mahatonga lay tsy fampitokisana ka tazanrehetra zany tsy neto Madagasikara ihany nahitan'zany fa nretrarehetra milaza azy mihitsy nyresaka transparency tsika teo nyresaka ny OEF tsika makasy izay fampitokisana zay fa ny rehetra zany de samy hoe tena ohatry ny ratsiratsy zany tantara zany ahoana no afahana mametraka fampandrotrona maharitra fampandrotrona lovain-jafy ho an'ny tity firenena ty raha toka ny zava-misy eo an-tanàna aza hita eto an-tanàna eto Madagasikara hita fa tsy mandeha araka tokony ho izy enika zaroko tomanatso ny fifampatokisana ny resahanao teo mantsy Ratolo Janahary dia tsy maintsy mifototra amin'ny fanajana lalàna tsy afaka mifampatokytsika raha ohatra hoe ohatra zany hoe tsika si zany amin'ny hoe ohatra hoe si misy lalàna io zany hoe tsy azo ataony mangalatra fa za afaka mangalatra de si tsy afaka mangalatra ahoana ny fampatokisatsika tsy maintsy mifototra amin'ny fanajana lalàna de zay zany ny verenatsika sy Ratolo Janahary tsy fa ny rajafy manantany any am'le hoe ny tena manahirana ane am'izao fotoana zao dia tsotra raha jerena zao ny lalàna manakery dia ilay naturalisation fotsiny izay 2014 ao tsika de nafenina 2018 de nafenina 2018 de 2022 2023 vao vaky ambatolampy le izy raha ohatra zany ka tanterahana le voalazan'le lalàna dia iny de fa tsy mahafeniny fepetra fahan'ny olo-pirenena ray milatsaka na izy teratany malagasy izy na ninina ambara zany nanao an'le naturalisation ary io na tsy frantsay aza fa nanangataka izy zo pirenena hafa tany ivelan'ny tany na firenena izy misy 870 ny firenena eken'ny firenena mikambana fa mijoro eran-tany nyray am'ireo firenena 870 reo nangatahana naturalisation zay de efa tsy feniny de fepetra raha ohatra zany ka atany zany de efa misy ady hevitra de tanytsika nefa namoramoraina le izy no ny zava-misy de nijoro ny rehetra manoloana an'izany fa misy teboka anankiray ty tokony aingana amin'ny fampanajana lalàna de ny fandroritana teo le izy de rehefa ny amafy lay fitakina sy le adevitra de nisy ray aman-dreny nijoro tao amin'ny fifampiresahana le varavarana ny resahana iny hoe misy fanokafana varavarambe mba ahafahana mivoaka amboninahitra manoloana amin'ny fampanajana lalàna ilay fanajana lalàna tokony fampatokisatsika mihitsy no nisy tranga teto Madagasikara zany nentina nilazanany amin'ny hoe tsy maninona fa ty tsy maninona na hotsotsorona aza ny resaka momba anyity nefa resaka fanajana lalàna be deabe ny raha nitranga tao anatin'ny fitondrana an'le firenena tsy ho resahatsika ny resaka scandale isan-karazany zay nrasan'ny olo-pirenena hoe farafahakeliny kosa zany e misy voasambotra e misy fanaovana fanady adina e fa aminjany zany e farafahakeliny ny eloka manodidina ny resaka arem-pirenena ny resaka volam-panjakana ny resaka marché public ny sinisisa
de nanantenany rehetra fanajana lalàna zany hoe ampiarina le lalàna fa rahantsika nalala fa tsy nahitan'izany tsika de nandeha ny resaka politika de misy olona zay hita hoe de tsy maty manota de satria ao anaty elatry ny fitondram-panjakana dia ohatrantsita le raharaha-pitsarana sy ny sisa de mialohan'iny fifidianana iny nisy tena fifampiresahana tokony nahafahana tena nametraka mihitsy hoe zao voalaza lalàna politika le atao tsy tsangan'olona no aperaka eto amin'ity fireneny ity hoe ho topoina fa nisy lalàna ny fanarahana teto tokony ampitovyny olony rehetra manoloana fampiarana n'izany lalàna zany de tany nandrasana tamin'ilay fifampiresahana sy fifampidiniana ary fampanajana lalàna ny aloha lavitra n'izao raharaha-pifidianana zao de tonga arany vanim-potoana tsy azo iodivirana fa tsy maintsy iresahana fifidianana satria tapitra le mandat voafaritra mialoha hoe tahaka an'izao ny vanim-potoana hanaovana ny fifidianana dia tsy hitataratra ilay hoe famalina ny antso amin'ny fifampiresahana samihafa fa ny ringiringy hatrany amina ady hevitra mbola no tokony fampiresahana tokony fanakalozana tokony nahitana raha ohatra ka nisy fifampiresahana tamin'izany hoe mba samy manao concession kely am'izay azo anaovana concession ny tsy mahafian'ny fepetrany raha ohatra zao no tezevesiny mapara ny resantsika manana olo manga be dehibe manana olo manga be dehibe mandrapirégulariser ny Andriamatoa Andry Rajoelina ohatra miresaka naturalisation raha iroso am'izany izy noho ny fitiavany amin'ny Madagasikara tahaka ilay ohatra nataony momba ny rainy hoe ny safidy ny malagasy fa tsy ny safidy frantsay ilay miaramila rainy zany fa ny fifidianana tsy afaka miandry raha tena hoe misy fitiava-tany razana ka tena masina le fanajana lalàna olona mifanajana lalàna de mety nisy an'izany be dehibe ny olona mety manam-pahaizany ny olona tena mety mahazaka fitondrana firenena azo nomena sehatra teo anivon'izany tezevesy mapary zany ohatra tamin'izany ohatra zany fatany de nandeha ny fifidianana terena le izy ny joro ny sedisy ny amin'ny hoe tsy afaka mandray anjara amin'io zay fa zao ny antony zao ny antony de ny joro ndraiky koa ny candidat anankiroa ny anankiray sy tendra ny ansolony haiko larina fa teo amby folo tena handray anjara amin'io fa raha tsy mandray anjara amin'io tsy afaka mahitany adalàna sy ny zavatra mitranga ho anatiny ao fa tsy maintsy jereny io de rehefa natao zay zavatra zay ilay sedisy etsy efa tena mafy be le fakan'lay fitakinany amin'ny hoe état de droit gouvernementa tena tsy mitanila afaka tena manome fifidianana mahitsy mitantana firenena mandritra fotoam-pifidianana ny senisy ny HCC amboarina mba hifampatokisana iny zany efa tsy miova iny de misy kandidato hoe tena miditra ao anatin'lay fifidianana satria masa na inona condition amin'le fifidianana de varavarana ny sokatra mihitsy ho an'ny seni rehefa miterena ihany le fifidianana ny farafahakeliny nanaiky le confrontation de nijerena avy eo ny hoe ohatrany ahoana ny votoatin'le izy fa de avy ety amin'ny candidat anankiray no nahenonany amin'ny hoe de tsisy nitovy le PV fa ny eo anivon'ny seni izay efa nalaza ratsy fa tsy atokisan'ny be sy ny maro candidat folony tsy mahatoky azy de tonga de hoe tsy ny raha iny seni fotsiny zao ilay confrontation zay nitakiny le candidat sy ny résultat le confrontation navoaka ihany le vokatra vonjomay de ny rahaté talohan'ny fifidianana zany ny rahaté an'le varavarana tokony na mahamioditra azy na nahafahany vaoaka malagasy nahazo ny toerana misy azy le mpanao politika eo amin'ny fitondrana ao anatin'le fifidianana ny rahaté ihany koa an'le varavarambe tokony tena nahafahany nanam-pirofony tsy fitany lanany tsy fitongilanany seni de am'izao fotoana zao zany ny HCC ny didin'ny HCC de zao mijery ny anomalie tsy fanarahan-dalàna rehetrarehetra zay aloha ny tokony ho izy de misy fanafoanana fifidianana fanafoanana ny birao fandatsaham-bato ny voka-pifidianana any amin'ny toerana samihafa rehefa tena hita fa voatoitoiny ny intégrité an'le processus électoral ray manontolo fa rehefa mankadiry ny tsy fahatomam-banana azon'ny HCC atao ihany koa ny tena hoe tsy afaka tena manaiky mahara-dalàna io satria nyreto antony reto na izy zany mivalide mampanaiky an'le voka-pifidianana
ao arinany fitsarana sy noho ny zavatra hitany a na izy a amin'ny teniny aminy hoe tena tsy valide io anohon'izao varavarana misokatra anankiray ihany koa zay mety hitarika any amin'ny fandaminana manoloana ny reto fandikan-dalàna samihafa reto raha ohatra zany ka miroso amin'izay ny ACC tena hoe mahita le fandikan-dalàna de miteny an'izay fa ny zavatra ampoiziny rehetra zany ary manahirana de hoe tena ho taratasy mirotsaka fotsiny any am-posy ty resaky ty na io nivon'ny ACC azy de mahisy ampahana malagasy vokatr' zay atsiaro mihitsy hoe tena ohatrany tsinitsinina satria raha niady foa manaina fa mba mamana-kevitra ho an'le tanyrazana de ohatrany hoe nangalarina fotsiny zao ny tokony ho fandreseny na ny tokony fahafahany miatrika le deuxième tour zay zany zao le sentiment eny anivon'ireo collectiva samihafa ary etotsika afanira zafa manantany ary fidyramanandray ve sy ratolo-janary rehefa mahita an'le zavatra mitranga de tsy mahagaga antsika mihitsy zany raha ohatra ka tena vo maika miamitambatra manambatra ny heriny ireo mpanao politika eo anivon'ny collectiva tamin'ny endriny raiky ambin'ny folo tao anatin'le collectif mivoaka moa iny ny naturalisation an'le candidat larina faraky amby folo koa taty arina iny koa zany dia rajerena ihany koa le kisarisary de efa frappé ihany koa amin'ilay atao hoe tsy mahafeny fipetra tamin'le fifidianana fa am'izao fotoana zao zany satria nyterina le fifidianana tsy misy afa-tsy zay fivondrona an'ireo candidat rehetrarehetra reo dia mitondra miady foa manaina ny amin'ny ampanjakana ny fahamarinana ny lalana afahantsika mametraka am'izay an'lay atao hoe kiondalana tena hoe manomboka eto de aleo ny lalàna hitovy ho an'ny rehetrarehetra de izay ny mahatonga mpanaramaso amin'ny sehatra raisam-pirenena ny eto toerana miresaka hoe ny fanekena ny fifidianan'io ny voka-pifidianana iny de fanekena n'le fampiasana kolikoly fanekena ny fampiasam-bola fampiekena ankitrano antrano lasa mode fomba atao andresena fifidianana amin'ny fifidianana eto Madagasikara inona tsony no avin'ity fireneny ity raha ny kolikoly sy ny herin'ny vola zany no ametrahana olona ho tompona andraikitra de reny ny fanambarana navoaka ny mpanaramaso samihafa ny amin'ny hoe de ny fanekena ny voka-pifidianana io ihany koa mahazava-doza ny fanekena ny voka-pifidianana io de fanekena hoe ny fanararotana ny fahantrany olona de lasa fomba ahafahana mandresy amin'ny fifidianana de ho aiza le firenetsika zany raha mifanararotana ny fahantrany olona no entina mandresy amin'ny fifidianana ady hevitra politika goavana be zany fa tena ahitantsika taratra mihitsy hoe ilay rafitra hitondrana le firenena mihitsy zany mila jerena malagasy daholo ny fidy an'ireo olona rehetra reo na ny candidat larina fahafiry na ny candidat larina fahafiry fa malagasy ihany koa ireny safidiny amin'ny hoe zay de tsy andeha hifidy na tokony hifidiny larina fahafiry izy na tokony hifidiny larina fahafiry zany hoe raha ny malagasy izy ty tsy misy ampahana malagasy satria misy moany manao ny taremarika samihafa ny amin'ny hoe firy raha raiky ambin'ny folo tapitrisa ny voasoratra anarana fa telo ambin'ny folo tapitrisa ny projection tokony ho mpifidy de roa tapitrisa mahery no mifidy candidat ray de azo tenenina ve zany fa tena afaka mitaratra le safidiny le raiky ambin'ny folo tapitrisa fa ho anatin'izany le lesy-pifidianana anambaran'ny candidat sazany fa voavetaveta nge tena tsisy resaka tsony tokoa tsisy resaka mihitsy le jugement supplétif le CIN le izy fifidianana vita sy nimelo le lisy fifidianana mbola tsisy resaka fa nantaremarika tsotra fotsiny aza hoe de 2 millions sur 11 millions ane no nifidy tao de tsisy dikany tokoa ve zany mety ho safidiny le 9 millions ohatrohatra tsotra be zany resantsika boriboritsika 2 millions sur 27 millions de raha mbola hitarina ihany koa fa nirazafo manantany ilay malagasy zany ndao atao hoe 25 millions fa le zaza voateraka sy voanitsaika tamin'ny alina zany izay nahatsemboka ny siratolo-janary tsy kotitsika aloha fa ilay efa mba hoe efa lehibebe zany izay hoe ny décision politique raisy ny mpitondra de misy fiatsaikany amin'ilay mpianatra any amin'ny garabola ny isaina de 2 millions amin'ilay malagasy 5 tapitrisa isaina manomboka eo amin'ny garabola eo zany hoe taona fa eny taona miakatra zany no anasatsika azy tsy isaitsika ho ankolonga madinika de mbola azosika resahana daholo zany rehetrarehetra zany hoe misy zavatra tokony amboarina ato hoe nahita le taux de participation teo tsika tany ny 2001 67% fidinina voalohany io de memidina fa ny tao anatin'ny 5 taona farany fidinana faharoa nidina fa 44 sa 4% izy teo
de ny fifidianana solom-bavambahoaka nidina fifidianana be ny tanàna nidina fifidianana loolo lefa grands électeurs mifidy azy ekisaritsara ny sisa de fidianana filoam-pirenena vao mainy ratsy etsika hitenenany zany amin'ny hoe tena eto amin'ity Madagasikara ity zany a am'izao fotoana zao a dia mipetraka eo an'lohan'ny malagasy rehetra ny vanim-potoana ny raharaha zany zay le nitenenantsika hoe ny malagasy rehetra zany de efa volombelona fa tamin'ity taona 13 ity a dia misy raharaha kiondalana zay ahafahantsika mametraka ny hoe andao apetraka ny fomba mampanao politika hanajany rehetra lalàna de ndaotsika ametraka ny atao hoe fifidianana zay amoaka fifidianana madio amoaka mpitondra madio mivoaka avy amin'ilay hoe rariny sy ara-dalàna araka n'ilay takina amin'ny fenitra amin'ny mahademokrasia ny demokrasia hoe ilay feom-bahoaka marina ilay safidy-mbahoaka marina no hitataratra zany a ao anatin'ilay fifidianana izay atao satria rehefa le maronisa no mifidy an'le vina-piarahamonina hoentin'le candidat mora am'le maronisa ny miditra tsehatra manaraka an'iny tsy spectateur tsony izy fa tena ho acteur zany satria mahatsapa fa ny amin'ny hoe tena fifidianana ara-dalàna io fa raha rorintsika zany ary zay le manahirana am'izao fotoana zao antony anatevenantsika an'izay andro zay ho amin'ny tena fitambarany reto candidat reto eo anivon'le sedis zany sy ilay niatrika fifidianana ny eo anivon'ny candidat larina fa 3 zany manoloana ny ilay hoe fitakina metrahana ny hoe tanytandalàna de ilay fifampianona ny klasy politika samihafa mety manana ny tombotsoany mety manana ny calcul politikany fa ny zavatra tokony apetraka de ilay ho tombotsoam-bahoaka ozy izy Siratolo-Janahary teo hoe ny any ivelany aza tsy mahatoky atsika ary sarotra be ozy ny atokisana an'io ny fiatraikan'izay mantsy concrètement zany amin'ny fitantanana raharaha-mpanjakana rehefa hitan'ny olona fa mikitozatoza na azahoana fandresena tamina fifidianana ka mitatao foana mandritra ny mandat ny instabilité dia sarotra ho an'ny olona ny ampiasa vola eo amin'ny firenenao sarotra ho an'ny olona ny anao karazana tetikasa tena mafonja hiteraka asa ampiasa vola be satria le firenenao dia sokajin'ny olona ho instable politiquement de raha tao anatin'ny 5 taona farany aza tsy nahavita le fitondrana ny rajoelona na ny karakara conférence de bailleur indray mandeha tsy nahitan'izany tsika teto mandeha manenjika fivoriana kely nampandraharaha frantsay rianan'ny erisisa mety efa sy ny sisa ny atao fa tsy mahavitany amin'ny hoe aizany firenena rehetra fa mipetraka eto aminay climat des affaires climat des investissements izay propice au développement manome sehatra ny famoronana asa tsy nisy ny azakazaka teto amintsika zao tontolo zao a lasa ohatra ny hoe monopolisena tany amina puissance étrangère anankiray ny fangatahana ny hevitra rehetra mba hahitan'ny olona fa miasa de saika tany amin'ny frantsay ny canal na hitanany hoe amboary ara-netsy orinasa frantsay ny nametraka ny colisée ny téléphérique frantsay daholo ohatra ny lasa mitodika tany de ohatra ny hoe lasa tsy nanakamba mihitsy na de efa nitongavan'ny olona azy tao amin'ny Île Zeparsa tao amin'ny nosy sambatra hoe ici c'est la France de taty arina de mbola zao de nitambazan'ny olona hoe 700 tapitrisa euro hoentina manao ny PEM fa tsy hitantaratra zany hoe ahoana sy ahoana ny toyany le Île Zeparsa moa zany de tsy fantatra tsony de tsika miteny zany rehetrarehetra zany hoe tena goavambe ho amin'ny stabilité an'le firenena na ara-toekarena azy raha ohatra ka ho terena tsy asina fifampiresahana tsy isiny ny fifampianona ny toy an'ny raharaha politika am'izao fotaona zao satria raha ireny ny zavanisy ny aratsy ny lafiny sosialy tsy tafavoaka ny lafiny ara-toekarena e tsy ho resahantsika ny resaka produit de rente nisy ny antso aprian'ny langilangy avy any nosy Belleville avy any amin'ny faritry mananara amin'iny ambanimbany savaly le atio aty anana akaikaiky ny Sainte Marie iny mantsy mbola misy anina koa misy mamoa de avy aty amin'ny partie any nosy be avaratra andrefana aty ambony Madagasikara aty any koa misy miresaka miprian'ny langilangy tsy resaka produit de rente tsika hoe manahoana ny café ny vanille ny girofle sy ny sy na enona problématika daholo reo fa raha ohatra fotsiny azy tsika iresaka zavatra faran'izay tsotrany amin'ny hoe fahatongavam-pamatsy vola andeha ampiasa vola anangana orinasa eto amintsika rehefa tsy stable tsy milamina io saharitra be zany fa ndaondray ary tsy ho resahana ny vainy fa na ny gasy ampiasa vola am'izao fotoana zao azy be de be ane no mitaraina any amin'ny hoe tena enjany ty monopole ty
iterandry zalahy daholo eny e misy pretinao arehatra any amin'ny fanafarana moto scooter e de osika hoe natiana na tsy tiana zany a dia tsy maintsy mijoro zany mitaky izay verina fa fahamarinana dia miantso ny rehetra ao anatin'ny fifampianona manoloana ny zava-misy amin'izao fotoan'izao satria izy ty rahalahy isany tsy vitany hoe raha hoentina amin'ny resaka tendrom-po na amin'ny resaka trangan'olona izy ty ka de hoe wakatona ny saina fa ny anay de raha valy manana ihany ny anay de ihany ratsoelona ihany ny anay de hiajo ihany ny anay de zao ihany na zao ihany tsy trangan'olona izy ty fa ny raharaha ampanao politika roa sy telo amanefatra mety ho vita ihany ary afaka ifampiresaka ihany reo fa ilay système sy rafitra politika ilay fomba mampanao iazonana n'lay tantandalàna sy fampandrosoana maharitra ho antaranaka faramandimy mihitsy zany no lokanady sy enjeu am'izao fotaon'izao tsy azotsika anaovana tsinitsinina de asa irate an'le varavarana ndray ve ny ACC izay mamijery am'izao fotoan'izao zany raha ohatra ka ho terentsika hoe ndao arafa io le fifidianana dia ho hitatsika ny fivoarany tantara fa raha ny zavatra mitranga aloha zany eto amin'ny firenena am'izao fotoan'izao fa ny razafy manantany a dia ozy izy ny KMF Knoe hoe na mifampiresaka na manao herisetra fa ty faharoa de tsy mety amin'ny tsy mahasoa ny firenena malagasy fa ny razafy manantany hitondra tranga misy eran-tany enikajy sy Siratolo Zanahary am'izay devitray satria fatatsika ny zava-misy am'izao fotoana zao eo amin'ny palestiniana sy ny israeliana ady tsy fakahitana ary fampotena tsy fakahitana eo amin'ny Hamasy sy ny israeliana ary nitsahatra atao anatin'ny valambe efapolo ora aloha zany satria nisy fifanarahana natao eo amin'izy ireo zany dia manao fifanakalozana gadra na takalinaina de misy akizy amin'izy ireo de misy olon-dehibe de ny ato kely aloha zany tifitra lance-roquette ny fanjerana bomba maro samihafa ny fitifirana maro samihafa ohatran'izany vokatra lay tsy vitivikevitra zay nisy tamin'ny raharaha Jérusalem de mametraka an'le bande de Gaza ho anisan'lay fototrady lehibe eo amin'ny rotota zany manintsika miresaka an'izany eo anatrehan'ny zava-misy am'izao fotoan'izao de hoe tsy ahitana tombontsoa ho an'ny fampandrosoana ny firenena ny fisian'ny ady tsy ahitana tombontsoa ho an'ny fampandrosoana ny firenena ny herisetra samihafa ary ny tena loza raha ohatra ka mbola misy hetsika na manahenikajy ny amin'ny hoe hito eny satria tsaroko tampoka ny tenin'Andriamantoa zany Zakara 700 rehefa nisy ny fandarina manokana zay niarahana tamin'ny Andriamantoa zany Zakara 700 de zao hoe mbola isaory izay collectif de candidats mitarika an'ireo olon'ireo satria fantatra ny zavatra hitariana an'ireo olon'ireo ary fantatra mpitarika an'ireo olon'ireo noho izany tsy gafy ireo olon'ireo tsy androbo ireo olon'ireo ary tsy hanaonao foana ireo olon'ireo ary mandeha am'izay hoe hetsika madio ary ampilaminana izay fa rehefa tsy ny collectif de candidats no mitarika azy fa misy fahasorenana maro samihafa ao de miseho amin'ny endriny samihafa indray zany le vokatry le herisetra le vokatry ilay fahasorenana amin'ny teny frantsay le izy hoe acte isolé zany zavatra-drany tena apetratsika mazava tsara hoe tsy mendrika ho an'ny Madagasikara ny sin'ny herisetra na manahenikajy de manantena fontsika indray andro any amin'ny hoe ny vazaha mody miady fa ny malagasy tompoko de manana n'lay fepetra napetraky ny fahendreny ny tolo malagasy ny amin'ny hoe raha mbola atao de mihavana fa ny fihavanana io zava-dehibe ho amin'ny malagasy ny fifampiresahana ny fifanakaloza-kevitra ny fametrahana fa tany misy olobe tsy miady zaza ary ny fatao lolo amin'ny toerana maro samihafa zay ele de ny amin'ny hoe rehefa tonga ianao mitsidika tanàna ray enikajy ny ataonao voalohany indrindra inona no amin'ny malagasy ny mitady ny ray aman-dreny ao an-tanàna natao voalohany indrindra rehefa mitsidika tanàna ray enikajy enao zany eo amin'ny fanjakana republikana dia tsy maintsy misy foana le hoe visite de courtoisie fa eo amin'ny malagasy de zao mamantatra aloha ny malagasy hoe iza ny ray aman-dreny eto an-tanàna tsy ny président ny fokotany ny tadiavina eo amin'ny resaka administration zany
fa eo amin'ny resaka fifampitondrany isan-tanàna dia manana maizazy ny autorité traditionnel de manontany hoe iza ny ray aman-dreny ato an-tanàna ny anton'izay de zao tsy maintsy mahafantatra ny tantaran'le tanàna tsy maintsy mahafantatra ihany ko ny fomba hiasana ao anatin'le tanàna eo amin'ny teny ny fomba fady sy ny sotoaviny zany tanàna zany de mbola tsy nisy nandrimbony zany inkaza tonga le fitenenana hoe tainombo mivadika raha tsisy mangalatra taloha satria fifampatokisana ary matahotra an'le zanahary atapony loha le hoe tsy ny loha samangina ny jerena fa ny zanahary atapony loha zay na tonga ny tolo tsy nangalatra tainombo mivadika satria natahotra zanahary eo atapony loha fa mova izany zava-misy am'izao fotoana zao enikatsa tsia volamena raha mivadika vy satria tsy matahotra zanahary de tsy olana tsony manao scandale tsy olana tsony manao vol de caillou vol de pierre amin'ny lafin-javatra samihafa eto Madagasikara satria tsy mieritreritra fa maintsy zanahary eo tapony loha ninony le malagasy taloha ny dirany ny finoana kristianina teto Madagasikara efa nino ane malagasy de zay endrim-pitondran'ny ray aman-dreny zay ny tafampitatatyany janaka everitsika fa mbola tokony lovaina am'izao fotoana zao ka raha mbola misy ray aman-dreny eto io ny olana eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao inona no amahana olana tsy maintsy vahana zany le olana de zava-dehibe mihitsy ny tenen'ny collectif de candidat hoe isory izahay mbola mitarika satria hita maso izahay fantatra ny ataonay fantatra ny ambaranay fa rehefa tsy mitarika zahay rehefa tonga am'le biby tsy manando tsy fantatra ntsony iza manao an'io de manahirana no avin'le firenena de mieritreritra zany tsika enkanja hoe engane tsy ho tonga any am'le tena targetra ny mpanjanaka ny am'le hoe zarazarao manjakana rangaha atao vary be menaka ambany labasy io midira zay mbola tsy mihinana amin'ny fitantanan-draharam-panjakana nareo efa ninana 5 taona teo azotsika indray ty 5 taona ho avy midira ndray ray anina sy ray anina sy ray anina sy ray anina ary marché ary indray misy zavatra mbola tokony trandrahana ohatran'izao ireto misy toerana mbola azo lalovina tsara raha ekonomika fa mila mitaditsika dipany kely any olona ivarotana antony ohatran'izany ny fandikana any zava-misy rehefa tonga am'le hoe endriky ny fahefana ka tena hoe matsiro le fahefana sy matsiro le voninahitra ary matsiro le vola za raisin'le olona zay mahatsiaro mitsiro-pahefana zay ingeny tsy nitoviza ny fanjakana taloha sy ny fanjakana am'izao fotoana zao hoe farafaratsiny zany misy fatahorana ao anatin'lay mpitondra teo aloha ny taloha ny resahatsika de afaka makitsika taloha amin'ny fanonganam-panjakana ka mieritreritra foana ny amin'ny hoe ndraso aloha apetra ho zava-dehibe ihany aloha fa misy vahoaka malagasy na me fahefanatsika andraso aloha apetra ho zava-dehibe ihany aloha fa mba misy ray aman-dreny eto ka rehefa misy olana eto amin'ny firenena de zao tsy maintsy atsona farafaratsiny tsy ao anaty lalàny zany fa fifampitondran'ny fiarahamoniny zany hoe misy FFKM eto ka izy ary ny olo-dehibe ho atsonao rehefa nisy nandrova ny tranony tompoky larazana masigily tamin'ny taona 2024 enikajarakoto manatso ny FFKM mangeny natsony e tatary zany satria ray aman-dreny ny tsapany la matoana Tananarivo Peasonam ray aman-dreny fa zao rehefa nisy nandroba ny trano de ny ray aman-dreny natsona amin'ny alalan'ny FFKM zany hoe mbola misy ray aman-dreny akoatry ny ray aman-dreny napetraka ho lehibe ka maninona ny tsenona ny hevitry mipaniny FFKM zany hoe le négociation médiation apetraky mipaniny FFKM fa de misy mieritreritra fotsiny hoe tsy maintsy terena iandresy io de zahay mandresy fiodinana voalohany ataonay mifanakaiky kokoa am'lay taux de participation tamy 2018 io raha 7 isanjato tamy 2018 ataonay 5 isanjato io 2023 raha 5 hetsy sy 4 tapitrisa ny nandresen'ny candidat tam'zany tamy fiodinana faharoa ataonay
ny ohatran'izany io na eniny tsy navalo hoe tsy rotapitrisa de iny no aseho anay ny amin'ny hoe legitime zay ny rehetra nefa de miteny fa hoe aa tsy ampitombona anareo tsy ampilaminanareo io ny problema tamin'ny fanjakanareo 2018 doublan ity indray problema marobe ny zakainareo ny scrutin 2023 sy ny zavatra rehetrarehetra ny lalàna mifanaraka tamin'ny ny fisina candidat zay tsy mahafeny fepetra sy ny sisa sy ny sisa ka na inona zavatra mitranga zany raha ohatra ka hitondra ny baolina rery andehandeha itsara ao anatin'ny anindry baolina amban'ny aintso any amin'ny ringby misy an'izany le fanjakana na hoe anao foty pénalité tsisy gol de veritsika zany fa tsy maintsy toetra foana ny amin'ny hoe tsy nombonana ary tsy nakatoaviny be sy ny maro io de tonga any amin'ny alafinjavatra samy hafa am'izao fotoana itenenantsika zao de mandinika ny loi de finance ny eo anivo ny anteny meram-pirenena na nyteti-bola-panjakana farany teo moa zany na mana enikanja de zao manjary tsy natao hatramin'le loi de finance rectificative fa zao zany de misy ny présentation le loi de finance zay ho ataotsika 424 fa le loi de finance malagasy nge tompoko tsy miodina le fitantanana amin'ny firenena raha tsy misy ny aide budgétaire 80% ho enikajy tsy miodina zara fa mahalokaramitsika rehefa tonga ny 18 ny 19 20 manomboka eo an'ireo mpisotro ronono na aloha voalohany de mandeha mpiasa mpanjakana avy eo amina marché kely vitsivitsy amina ressource propre interne sy ny zavatra kely maro samihafa de bloqué tsika tsy afaka manao investissement goavana be samihafa tsika fa tsy maintsy mitady mpamatsy vola tsy afaka manao projet samihafa tsika satria tsy maintsy miketrika ny ao anatiny hoe manahoana ny dépense sy ny recette eo anatin'ny kitapom-bola-panjakana tsy possible zany de tsy maintsy mangataka tsika anao atele kely ary tsika tsy maintsy mangataka any mpamatsy vola satria tsy manana budget an'izany ny fitondram-panjakana le atelier avy eo tsy fantatra hoe ahoana tsy hitanao le résolution le atelier rehefa avy eo sy ny sisa manahirana be de zany rehetrarehetra zany tenenitsika hoe rehefa tonga tena andrasantsika manko zao enikajarakoto manatsoty hoe inona tompoko ny tena ambarany sehatra tena iraisam-pirenena akoatran'ireo zay nanao mission d'observation électorale teto Madagasikara fa inona ny tena ambarany sehatra iraisam-pirenena fa raha ohatra reo ka manakambara engane ka mba hanakambara reo tsy fantatsika naroviana fa minosika fa mba manara-maso ihany zava-misy eto Madagasikara de mba mety ampiova saina kely ihany ho an'ny androm-panjakana sy zay metra fa hitondra fanjakana eto amintsika satria ny laky le rehetrarehetra na terena aza le fanjakana ka tsy misy ny robinet de izy tsika hoe kofona foana le fitondram-panjakana ho avy eo ary rehefa kofona dia resahan'ny mpanao gazety eo amin'ny sehatra resam-pirenena zay andefasantsika video rehefa avy eo enikajy fa fahafahambaraka ny mahazo amin'ny malagasy hoe tena manakarena le malagasy tena gate tena nomen'Andriamanitra ny rehetrarehetra fa zao mahantra fadiranovana mahantra velona le vahoaka malagasy atao anatin'le tanàna enikajy misy famakafakana raha toekarena azosika entina mihitsy amin'ny raha pitso mikasika an'izay fa zao misy fandaram-potoana reto resahana amintsika ihany zany satria verina fa vaovao mihitsy o amin'ity androany ity isa zany ny fionana amin'ny ataony eo anivony collectif des candidats de 11 candidats zany rehefa avy eo zany mety ho fanazavana manoloana ny mpanao gazety any ko de isy ny fionana amin'ny vondrona europiana zany raha ny programme izay voaraitsika izany fa oetintsika ihany ko mamarana ny fandarana angaredona zany satria efa miray ora izao fa ny razafy manatando ary sisa ny vaovao farany avy any aminao misy mandefa afatra ato ho atsika ato amin'ny angaredona mihitsy le izy fa hoe rehefa mihain'ny fandaranareo de tena lina tokoa mialatsy indrindra Andriamatofaniry enikanja sy Arfidy te antanya raha oviana tompoko
ny candidat-cité no amoaka ny taux de participation réelle sy ny vokatra amin'ny PV eo am-pelatanana misaotra. Ity le message ty enkajy miaino antsika zany ny olona tranga afo zany tranga mety anova zavatra koa zany. Satria nanana PV hatrany amin'ny 20 isan-jato moa zany ny en bureau de vote ny candidat-cité nasolaiky tena mahaliana ny olona mihitsy zany satria zay zany ny contrepoint an'ilay vokatra izay contesté satria ny siatra raisam-pirenena ny vaovao alefatsika eo dia ataotsika mihitsy hoe miresaka ny zava-misy eto Madagasikara dia raha pitso hitondranay famakafakany zay hoe ahoana tokoa moa zany roviana tokoa ny eo anivon'ny prositeny zany zay niaraka ny fifidianana no amoaka ny vokatra araka izay eo am-pelatanan'izy ireo dia andrasantsika zany rehetra izany satria zareo zany milaza hoe miainga avy amina PV original ihany koa zay nangoniny tamina bureau de vote maro samihafa tafiditra ao anatin'ny atao hoe zavatra normal sy lojika zany amin'ny resaka hoe fitantanana ny raha-pifidianana tsisy mahagagy zany raha lojika mantsy de tokony mitovy daholo ny vokatra avy amin'ireo candidat rehetra mandray anjara fifidianana na mety misy elanelany kely saingy tafiditra ao anatin'le hoe seuil du tolérable zany amina raha-pifidianana tahaka an'ireny de ny olom-pirenena moa zany manontany an'izay tokoa roviny le taux de participation mahaliana ny olona dia ilay atao hoe tena voka-pifidianana araka ny fahitany ny eo anivon'ny prositeny satria zareo moa zany mandray anjara mivantana tamin'ilay fifidianana de misy ihany koa manontany antsika hoe miaraka daholo ve ny candidat am'le fionana amin'ny vondrony européanna raha riva le candidat raiky ambin'ny folo zany de ho hitantsika eo zany ny valin'izany satria amin'ny efatra le izy fanirajafo manantany dia atsika zany tsy afaka hita zavatra mialoha eo satria miandry ny fivoahana zany fa zao ty fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety eo amin'ny setra raisam-pirenena européanna tsy zany miresaka ny Madagasikara sy ny atao hoe fifanoherana eto no alefa fananinay alefa izy ty mba ahafahantsika tena mahita sy mba miaina ihany koa zany iverenantsika kely ao anatina famakafakana amin'ny teny malagasy raha pitso satria teny frantsay izy ty no hoe toy ny ahoana fa izao tontolo zao de vaky vava mihitsy hoe fa de maninona loatra ty Madagasikara tsy de tsika teto efa nitondram-pahany amin'ny valiteniny amin'ny hoe ny fandikanany lalàna arak'izay tiany mpitondra anaovana azy fandikan-dalàna samihafa ny kolokolo sy ny resabola mandeha amin'ny lafiny maro samihafa araka ny fanambarana isan-karazany navoaka ny transparency international na ny safidy sy ny sisa na naramaso ny fifidianana ny mpanaramaso ny fiainam-pirenena KMF no hoe fitaizana olo-pirenena vanina miresaka ny raha-pirenena nandritra fotoana naharitra no isan'ny ampahany valiny metsika an'izany fa mpanao gazety vahiny ihany koa mitondra famakafakana manana ny fahitany azy miresaka ny tombonday ny anarany Madagasikara de miresaka ihany koa anefa n'ilay tsy lojika amin'ilay hoe fahavoazana sy fatrana lalina misy a Madagasikara fa dia mametraka ny manam-pitafa ho amin'ny raha-pitso amin'ny alalan'ity fanadihadiana ity zany zay efatra amin'ny rahalahy niaraka tamintsika tato anatin'ny fandarana angaredina androany Siratolo-Janary Fanirajafo manantany Arfidra Manandraibe Enikajy Rakoto Manatsomo sotra antsika rehetra manasa anao anaraka n'ity vidéo ty zany hatramin'ny farany tompoko lasy tompoko vavy de amarana antsika tanteraka azy satria misy mpanakanto amin'izao fotoana zao zay anaty tsy fahasalamana enikajy isika moa miezaka foana fifampitazaina sy fiarahamonina man'ny endriky ny fifanampiana ny zava-dehibe dia ny mpanakanto dadikotry fantatry ny rehetra moa amin'ny tambajotra am'le hoe tafarerika mandalo tsy fahasalamana izy amin'izao fotoana zao de misy ny tolotanana samihafa zay efa hitany rehetra amin'ny tambajotra sosialy ao de tsara ihany no mba mifampitondra am'izay hoe vo tsirampony tanana satria dia mandalo tsy fahasalamana izy ary tena lehibe de lehibe mihitsy ny fahafahany rehetra manampy anjany mpanakanto dadikotry izany ny avy any faritra tsy moatsinanana efa nisy ny tolotanana teleton nataon'izy ireo ary de mbola mitoy zany rehetrarehetra any tytsika ihany no miteny an'izany satria tsy hoe de tena resaka politika foantsika fa eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina sy ny fifanampiana ihany koa everina fa zava-dehibe amina voikava mahatratra tahakan'izany dia izay mba anjara brikina eto amin'ny fandarana angaretina de mirary fahasalamana ho an'ny dadikotry sy ireo mpikarakara moa zany mba hatanjaka tsara satria zava-dehibe ny fananana fahasalamana amin'izao fotoana izao de isoranay ianareo zany nanaraka ny fandarantsika de avy hatrany ity fanadihadiana ity no amarananay ny fandarana de hoany raha pitso indray to plasy tompoko vavy
Madagascar. Bon, Madagascar, on connaît, et en fait, pas du tout. On ne connaît pas Madagascar. On croit connaître Madagascar, mais grâce à notre partenaire Géo et à Marie-Mam Gioglou, eh bien, on va découvrir une île au trésor insoupçonnée. Oui, c'est ça, c'est une île au trésor, une île avec des richesses et des ressources naturelles extrêmement importantes. Ça va vraiment des épices aux pierres précieuses, le cacao, par exemple, qui a une qualité exceptionnelle et un des produits, comment dire, un des meilleurs au monde. La vanille aussi, c'est 85% de la production mondiale. Vous voyez, donc on est vraiment sur des ressources naturelles extrêmement importantes. Ouais. Et c'est un véritable paradoxe parce que Madagascar est considéré comme le 5e pays le plus pauvre au monde. Malgré ses ressources. Malgré ses ressources, donc c'est vraiment un petit paradis qui est surexploité, qui est mal géré. Le gouvernement est totalement inactif. Il y a évidemment des trafics, de la corruption. Il y a beaucoup d'argent parce qu'il y a des ressources minières également qui sont estimées à 800 milliards de dollars, ce qui pourrait évidemment faire énormément de bien au pays. Eh bien là, il n'y a pas de loi, il n'y a aucune loi. La seule loi qui règne, c'est premier arrivé, premier servi. C'est un véritable gâchis. Explication, regardez. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down. Madagascar, surnommé l'île rouge, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde, mais aussi l'un des plus riches. Épices rares, pierres précieuses, fruits exotiques, son potentiel est considérable et les retombées économiques importantes. Les richesses de ce pays, elles sont liées à cette situation très particulière d'une île très grande. C'est 1,5 fois la France, Madagascar. Et donc, il y a des richesses agricoles, des richesses naturelles en termes de biodiversité, diversité minière. Le sous-sol est riche, c'est connu. Diversité aussi des paysages, diversité des situations qui pourraient donner lieu, par exemple, à un tourisme tout à fait florissant. Madagascar, c'est au départ surtout un grand producteur de riz. L'alimentation de base de la plus grande majorité de la population, c'est le riz. Après, il y a la vanille en particulier, le cacao, le girofle, le poivre sauvage, également l'ilang-ilang. 90% de la population vit en dessous du seuil d'extrême pauvreté. Ces 24 millions de personnes se battent quotidiennement pour survivre et se nourrir au moins une fois dans la journée. Madagascar reste pauvre. Je pense que c'est essentiellement une question de répartition du revenu de l'agriculture en particulier, mais aussi d'activités comme les activités minières qui sont confiées à des opérateurs qui ne remplissent pas toujours un rôle de répartition de la richesse au niveau des producteurs eux-mêmes qui sont très livrés à eux-mêmes, très isolés, très désemparés, en face de circuits commerciaux dont ils ignorent beaucoup de choses, qu'ils ne maîtrisent pas. Trafic illégal, commerce illicite, le peuple malgache a été dépouillé de ses richesses naturelles d'une valeur de 10 milliards de dollars depuis ces 15 dernières années. Après, une des autres questions importantes, c'est le niveau général d'éducation de la population. Pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas été dans des systèmes scolaires, donc ça suppose de prendre en compte aussi les spécificités de ces populations locales qui, dans certains cas, sont restées relativement isolées et ne fonctionnent pas tout à fait de la façon dont on l'imagine. Madagascar figure parmi les pays les plus corrompus au monde. Constat alarmant d'une situation qui s'est encore dégradée ces dernières années. La lutte contre la corruption semble être teintée de beaux discours. Il ne reste plus qu'à espérer un nouvel élan.